zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany. Asehonao fianao dia manana kady tsy takatry ny saina ary tsy ao anatin'ny fisainany devoly akory amin'ny fiainany tsiraray avy. Asehonao Andriamanitra matoky sy marina ianao ary tsy manadino ny zanakao mihitsy ianao Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy satria mbola afaka mandray teny izahay androany, afaka miray latabatra aminao izahay androany. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fahatsaram-ponao fa na dia ratsy ihany ary izahay dia tsy ny faharatsiana no novalianao Andriamanitra, fa nasehonao fenao dia Andriamanitra tena hafa, mahay mity izay manosika anao ianao, mahay mamihana izay mandahanao ianao, izay tsiraray avy zany Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny asany tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fiainany tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fanompoana ananany tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fampianarana izay avelanao atrehanay isan'andro. Satria ny tena marina Jesosy, ny tena sekoly dia mandritra ny fotoana izay ivoahanay amin'ny fanatrehana. Eo ny tena sekoly Andriamanitra. Mianatra mampiatra ny teninao sy ny sitraponao izahay. Dia amin'ny anaranao mpanjaka avo indrindra, aoka hisokatra ny kahena tsiraray avy, aoka hisokatra ny saina tsiraray avy, aoka feno fitadidiana izahay rehefa andeha ny teny Andriamanitra. Aoka tsy sisy avelanay androbaka ny teny, aoka ny Satana tsy hanapahefana ka haka ny teny ao anatin'ny fony tsiraray avy, fa voatahiry mandrakizay izay Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa nandritra ny ala dia feno ny fiarovana ny tokantrano, ny fiainany tsiraray avy, ny mpiara-monina, ny manodidina, ny fanananay, ny tenanay, ny ainay. Izany rehetra izany Jesosy dia mahatonga anay tena hoe te hisaotra anao foana izay Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsy manana ankoatra ny fisaorana izay Andriamanitra ary fankasitrahana feno anao. Menatra izahay raha handahatra ny etaetanay ao anatrehanao Andriamanitra, satria izay rehetra efa nomenao dia lehibe lavitra noho izay rehetra eritreretinay angatahana. Ka androany Andriamanitra, saotra anao tolotra ianao tsiraray avy Andriamanitra, anao Andriamanitra. Alleluia. Saotra no atorotro anao, no retombon'andro menao, ifandraisako aminao. Dera ary laza ihany koa ho anao relay tsy toy. Anao relay tsy toy. Tsy haiko ny tsy lazany ao am-po, tsy haiko ny tsy lazany ao am-po. Ny etaeta sy rehefa nireny raha trezay ka ialety. Deny hoe ho anilanao toko mandrakizay tory. Mandrakizay dory. Ianao ilay ray izay tsy mba mandao, ianao ilay ray tsy mba mandao, asandratra avo ny anaranao, ny amiko rehetra anjakao, fa foky omenanao. Ny andro sisa iainany ety, ianao ny tantanizany ity, ka ny mombamomba rehetra. Ho anao tsy misy fetra, eny ianao ilay ray izay tsy mba mandao, ianao ilay ray tsy mba mandao, asandratro avo ny anaranao, ny amiko rehetra anjakao, foky omenanao. Ny andro sisa iainany ety, ianao nizany ity, ka ny mombamomba
eny ianao ianao ilay raiza tsy mba mandao ianao ilay tsy mba mandao asandratro ny anaranao ny amiko rehetra anjakao foky omenanao ny andro sisa tompo ianao ny tantanizany dy ka ny mombamomba rehetra ho anao tsy misy fetra tsy misy fetra sokafony tananao le teneny hoe Andriamanitra tena ho anao tsy misy fetra momba Andriamanitra satria anao fa nanaiky hividy ahy ianao Andriamanitra satria anao Andriamanitra fa nandony tsara ny mihoatra mihitsy ianao mba hividiana anay Andriamanitra anangana anay Andriamanitra Andriamanitra tsy mba mandao tsy manadino anao amin'ny fotoana rehetra fa Andriamanitra mijery ahy isan'andro mandinika ahy amin'ny fotoana rehetra amin'ilay efitranoko mangingina amin'ilay toerana hifandraisako aminao ilay toerana hivavahako aminao dia eo ianao Jesosy miaraka amiko ianao Andriamanitra mameno amin'ny fanahinao mitantana ianao ianao ilay ray tsy mba mandao asandratro ny anaranao ny amiko rehetra anjakao foky omenanao ny andro sisa iay nany aty ianao ny tantanizany dy ka ny mombamomba eny ianao ilay raisa tsy mba mandao ianao zany Jesosy tsy mandao anay mihitsy ianao eo foana ianao amin'ny fotoana rehetra misaotra tompo fa mijery anay foana ianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy alleluia foky omenanao ny andro sise ny andro sise kany mombamomba ho anao tsy misy fetra amen sokafantsika mibokatsika amin'ny salama fa 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:10 novakitsika rehetra miaraka amin'izao fotoana izao raha sitraka ao sokafa amin'ny baibolinao raha amin'ny telefona tsy maninona raha nitondra baiboly fizika mihitsy ianao vao may tsara fa saiko ianao nokatra baibolinao dia araka hamakitsika rehetra amin'ny feo mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mamindrafo amiko Andriamanitra mamindrafo amiko fa ianao ny alofa amin'ny fanahiko eny ao amin'ny aliko ny elatrao ny alofako mandra-pahalasa loza hitarena amin'Andriamanitra avy indrindra dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy eny Andriamanitra aniraka ny famindram-pony sy ny fahamarinana ny fanahiko dia eo amin'ny voan'ny liona andro eo amin'ny masika aho dia eo amin'ny zanak'olombelona lefina sy zana-tsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany misandrata ny ambony lanitra ianao Andriamanitra ako ambony tany rehetra ny vonina etrao efa namela pandrika harato aningotra ny diako izy ary nampitanondrika ny fanahiko ny adalavaka teo any loko izy kanjo ny tenany ihany no latsaka tao anatiny tafatoetra ny foko Andriamanitra eny tafatoetra ny foko hira sy ankalaza aho mifo aza ry voninahitro mifo aza ry valisy lokanga hifo maraina koa aho hideranao eny amin'ny vahoaka aho tompo ankalazanao eny amin'ny firenenao fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitra ao koa ambonin'ny tany rehetra ny voninahitra ao amen amen Jesosy aoka iseho ny voninahitra ao Andriamanitra na mariny ny teny teto Andriamanitra fa amin'ny fotoana maraina tahaka an'izao Andriamanitra no amoahanay ireo fitaovana rehetra izay nomenao ny tsirairay avy Andriamanitra dia tsy iny zany fa tanana afaka ite hafana ny fo entina mihira ny fo finaina
entinay mideranao Andriamanitra Jesosy eo amin'ity fotoan'ity Andriamanitra aoka iseo mivoninahitra ao Andriamanitra Alleluia anao mpanjaka avy ny ramasina mandrakizay mideranao zay fa tsara ianao Andriamanitra fa lehibe ianao Andriamanitra tsy misy tahaka anao tsy misy afaka hoarina aminao Andriamanitra tsy misy Jesosy tsy misy navita ny vitanao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra ary tsy isy havitan'izany mandrakizay Alleluia mideranao Andriamanitro fa lehibe mideranao Andriamanitro fa lehibe ataontsika rehetra araka idiranao mideranao Andriamanitro asalato ny tanao teny mihitsy hoe mideranao fa lehibe heny lehibe fa lehibe mideranao Andriamanitro fa lehibe mideranao Jesosy tompo mideranao Jesosy tompo fa lehibe heny lehibe mideranao Jesosy tompo fa lehibe mideranao fanahy masina mideranao fanahy masino fa lehibe heny lehibe mideranao fanahy masino fa lehibe Masina ianao tompo lairay tsy to mendrika ianao ry lay zanak'ondry masina ianao masina Alleluia ianao tompo lairay tsy to mendrika ianao ry lay zanak'ondry masina ianao masina ianao masine ianao tompo lairay tsy to mendrika ianao ry lay zanak'ondry masina ianao ataontsika mafy zany masina ianao Jesosy ianao tompo lairay tsy to mendrika ianao ry lay zanak'ondry
masina ianao, masina ianao, masina ianao tompo rairay tsy mendrika ianao ilay zanako. Amen. Amen. Mendrika ianao ilay zanako. Amen. Amen. Ataontsika tehaka ho an'i Jesosy androany. Tsy misy mendrika noho ianao Andriamanitra, tsy misy tsara noho ianao Andriamanitra, tsy misy mahay maneho fitiavana aminay mihoatra anao Jesosy Kristy, tsy misy mahay mandray anay mihoatra noho ny fandraisanao Andriamanitra, tsy misy mahay mitia anay Andriamanitra mihoatra noho ny fitiavanao, tsy misy mahay mitarika anay mihoatra noho ny fitarianao Andriamanitra, tsy misy mahay mampianatra anay mihoatra noho ny fampianaranao, tsy misy mahay mampionina sy mampifalifaly anay Andriamanitra raha tsy ao aminao, tsy misy mahay manangana anay Jesosy Kristy, tsy misy Jesosy. Ny olona afaka manana ny heviny fa ny hevitry ny olombelona tsy afaka lahatra amin'ny hevitr'Andriamanitra. Ny olona afaka miteny fa ny tenin'ny olombelona tsy mahavita ny vitan'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy io, ianao ilay Andriamanitra sady manafosafo anay, ny manindrona anay, ny manangana anay, mampianatra anay. Aoko ity fotoana ity Andriamanitra, fotoana anankiray indray izay ianaranay anao mihoatra Andriamanitra. Misaotra Jesosy, mbola anisan'ny invité ao anatin'ny firaisana latabatra aminao izahay. Misaotra Jesosy fa tsy hoe manana n'ilay toetra sy fepetra mendrika sy mety ho afaka ho asaina izahay, dia nasainao Andriamanitra, fa namarinao ny teninao fa izay manatona anao tsy mba ho laviny ao mihitsy. Androany tanteraka izany Jesosy, hitanay miharihary, tazanay izany Jesosy androany amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy, ny heloko navelanao, fantatro fa tia anay ianao Andriamanitra, ny tananao no momba anay, fantatro fa tia anay ianao Andriamanitra. Ny zavatra rehetra mety hiova, ny tendrombohitra mety hianjera, izay mety nanankinana ny fonay tetỳ an-tany miova ireny Jesosy, fa ny tsy hiova mandrakizay dia ianao Andriamanitra. Ampianaro izay Andriamanitra hifamatotra amin'ilay tsy miova mandrakizay dia ianao izany Jesosy. Ampianaro izay Andriamanitra tsy hametraka ny sentiment maha-olombelona anay ao ambony noho ny fanarahanay ny fihetsem-ponao Andriamanitra. Aoka izay mampihetsi-po anao no mampihetsi-po anay Jesosy, izay mampifaly anao dia mampifaly anay Andriamanitra. Izay hitantanao anay tsirairay avy Andriamanitra no andehananay. Ny tananao no mombay zao malala faty ayanao. Ny eloko, ny eloko navelanao zao malala faty. Dao ataontsika moramora, mety anjera, mety anjera ny avô fa izao mbola hijoro foana no ny heriny sandrinao zao malala faty aya. Mety anjera, mety anjera ny avona fa izao Jesosy mbola hijoro foana no ny heriny sandrinao zao malala, zao malala faty ayanao. Mamelanareo aleloia amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy fotoana zavatra navezatra be nandalo teo amin'ny fiainanay, teo amin'ny tokantranonay.
nomeny dokotera 3 volana zay ny amin'ny zanakay. Dokotera ny teny hoe tamin'izay fotoana zay tena tsapako mihitsy hoe Andriamanitra no mamela zavatra anankiray mitranga ny fiainanay. Nankany ny dokotera zay dia ny dokotera ny teny hoe mena 3 volana nareo dia anaty 3 volana io tsisy hevitra intsony io zanakare io fa zao ny zavatra fitrangana io na zavainy teo tamin'ny Antsipria ny zavatra rehetra. Tsy afenina fa maha-olombelona tsy mora miatrika an'izany zavatra izany, mafy be miatrika an'ilay izy, fa soa ihany fa eo Jesosy tsy mba manary antsika mihitsy. Zavatra tena tsaroko dia izao hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa efa lasa ilay 3 volana, efa vita ny zavatra rehetra. Halleloja, fatsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Ny zavatra tsapako dia izao hoe diso adresy Satana. Zavatra hitako dia izao hoe Andriamanitra efa mamany zavatra rehetra. Mampianatra antsika tsy hifantoka amin'ny zavatra hita maso Andriamanitra. Mampianatra antsika hifantoka amin'ny zava-panahy Andriamanitra. Tao anatin'izany zavatra anatrehana izany dia tsaroko foana io hira io hoe tamin'izay fotoana izay ny fotoana nandrenesana ny vaovao dia ao anatin'ny herinandro na préparation na évangélisation izay ny fanompoana tarihako. Mafy be nitarika ilay izy satria sady eo ilay asa fanompoana tsy maintsy vitaina ny zavatra rehetra. Ianao koa manana ny zavatra atrehanao manokana, tsy ny tena important dia Andriamanitra amin'ny mahalala an'ilay izy fa tsy ny olona rehetra. Dika izany tsy maintsy miatrika ianao miaraka amin'i Jesosy. Tao anatin'ilay fotoana amin'izay natao io hira io mety anjerany avô, tonga dia tsapako mihitsy hoe tena ho anahy mihitsy ity Jesosy. Haika izany hanangana tendrombohitra tao anatiko. Indraindray tsika tsy tonga saina fa misy tendrombohitra mitsangana antsika tsiraray avy. Tsika miteny foana hoe Jesosy atolotra anao ny fiainako. Dia nefa misy tendrombohitra anankiray mitsangana antsika. Mety vady io, mety tianao mihoatra anao Andriamanitra. Mety zanaka, mety tianao mihoatra anao Jesosy. Misy antony matoa any Genesis 2:20 Isaaka ny nangatahan'Andriamanitra nangatan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Za tsy miteny hoe angataka ina aminao Andriamanitra, fa aza vela izy zavatra ibahana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Indrindra fa ianao efa nanolo tena ho an'i Jesosy, aza vela izy iandrombaka ny tendrombohitra tokana izay ho an'Andriamanitra, tokana ny tokony tendrombohitra ziona Andriamanitra no mipetraka ao am-ponao ilay izy. Dia ataontsika ferintsika tia hoe Tompo mety anjerany avoana, tsy maninona izany. Mety hitranga ny zavatra rehetra, tsy maninona izany. Rehefa ao amin'Andriamanitra tsika, izay ny tena zava-dehibe indrindra. Mety anjera ny avone fa izao mbola ijoro no ny herin'ny sandrinao, sandrinao zao malala lafaty mety anjera ny avona, mety anjera ny avona fa izao mbola ijoro foana Jesosy, mbola ijoro foana no ny herin'ny sandrinao, sandrinao zao malala mety anjera ny avone fa izao mbola ijoro foana no ny herin'ny sandrinao zao malala. Tao veritsika hoe zao malala fa tia hainao, za Jesosy malala, zao malala fa tia hainao, zao malala fa zao malala Jesosy, zao malala fa tia hainao. Zavatra fantatray Jesosy dia zao, ianao ilay Andriamanitra tsy mamely eny an-dalana fa miaraka aminay hatramin'ny farany. Ny hevitray mety miova indraindray fa ianao tsy miova mandrakizay, ianao ilay tsy miova,
Izay nambaranao, izay nilazainao dia tsy maintsy tanterahanao Andriamanitra. Tsy mahatakatra izahay satria tsy miaraka ny fanahinao masina. Tsy mahatakatra izahay satria mamela ny nofona hieritreritra sy handinika mihoatra noho ny fitarian'ny fanahinao masina. Tsy mahatakatra izahay satria tsy manaiky ao ampianariny ny teninao. Tsy mahatakatra izahay satria mandeha amin'ny fisainanay Andriamanitra. Fa androany Jesosy, mameno anay ianao fanahy masina androany. Fantatra fa eto ianao, aoka ianao ameno tsirairay avy. Aoka tsy andeha amin'ny fahatakarany fisainana izahay na fitarian'ny nofo na handray ny tenin'ny olombelona ho lehibe noho ny teninao Andriamanitra. Fa izay ambaranao Jesosy, izay no izy. Ninona fambara sy ny zavatra hita maso Jesosy, dia izay ambaranao, izay no izy Jesosy. Amin'ny anaranao Mpanjaka, mameno anay Andriamanitra androany. Avy mameno ianao Jesosy androany. Eto ianao Jesosy. Aoka meno tsirairay avy ianao Andriamanitra. Fa milanao mafy izahay Andriamanitra. Milanao izahay Jesosy. Milanao ny fiainanay. Avy mameno tanterakay fa ety ianao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao. Hitondra ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao. Fanahy masina mamiko indrindra anao. Avy mameno tanteraka fa eto ianao. Avy mameno tanterakay fa ety ianao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao. Hitondra ilay fiainanao, fanahy masina mamiko indrindra anao. Lo ataontsika mafy. Avy mameno tanteraka, avy mameno tanterakay fa ety ianao. Tsy ho feno zavatra hafa ao afa-tsy ianao. Hitondray Tompo ao anatiko ao. Fanahy masina mamiko indrindra. Avy mameno ianao, mameno tanterakay fa ety ianao. Afa-tsy ianao. Hitondra ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao. Fanahy masina mamiko indrindra anao. 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 Sokafo ny fonao androany, sokafo ny aminao rehetra androany dia teneny mihitsy Tompo fenoy aho. Feno ilay fanahy, feno ilay fanahy masinao Andriamanitra. Feno ianao Jesosy androany. Rehefa feno anao Andriamanitra dia marenina ny amin'ny zavatra izao tontolo izao, jambany amin'ny zavatra izao tontolo izao, fa mahitany amin'ny zavatra ara-panahy rehetra Andriamanitra. Jesosy eo zany no tena tiako hiainan'Andriamanitra. Izay renao no tiako re Andriamanitra. Izay hitanao no tiako hita Andriamanitra. Izay tsapanao no tiako tsapa Andriamanitra. Izay fihetseponao Andriamanitra tiako fihetsepoako. Tompo, avy mameno anay Andriamanitra. Mameno anay ianao Jesosy. Avy mameno tanterakay fa ety ianao. Tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao. Hitondra ilay fiainanao, Tompo ao anatiko ao.
Fany masino mamiko indrindranao avy mameno tanteraka. Eto mihitsy ianao fany masina, eto ianao. Tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao, hitondra le fiainanao ao anatiko ao. Fany masino mamiko indrindranao satria Jesosy tiako be miaraka aminao Jesosy. Tsy voatery araka ny fomba fijeriko ny zavatra mitranga, fa le miaraka aminao mihitsy ny tiako satria ny valiny efa fantatro. Tiako be miaraka aminao Jesosy satria ampianarinao tsy handrefy amin'ny zavatra hita maso fa kosa atokanao hatramin'ny farany. Tiako be miaraka aminao Jesosy satria tahaka ny Moïse teo alohan'ny ranomasina Andriamanitra, tsy fantany zavatra hitranga. Izy mety nitodika visy havanana aiza misy hazo anamboarana lakana, fa ny ampianarinao aminay Andriamanitra dia efa manana tany maina ianao hitsahan'ny tongotry ny tsiraray avy. Na dia vao teo ranomando io tany io, vitanao ny manamainana io Andriamanitra. Tsy tianao zahay hifangaroaro amin'ny zavatra ny tany, izay mahatonga ilay izy tsy ho fotaka. Tsy zavatra miraikitra amin'ny faladia, tsy zavatra ny lasa Andriamanitra, fa zavatra vaovao ny tianao iainana tsiraray avy Andriamanitra. Manokatra lalana ianao Andriamanitra eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Indray nefa izay tsy mahita an'ilay lalana satria ny nofo nentinay mijery an'izany. Fa ampianaro izay Andriamanitra ankafy ny fiarahana aminao, satria ao ambadiky ny fiarahana aminao no tena misy ny tsiro ny tena fiainana. Tonga ianao ianao araka ny filazantsarany Jaona 10:10 tapany farany, hanome anay fiainana be dia be ianao Andriamanitra, fiainana en abondance spirituelle, sy révélation. Izy fiasa tsy takatry ny saina. Jesosy ao ka angetahetan'izany izay Andriamanitra isaky ny fotoana izay eonanay aminao Andriamanitra. Dia aoka lehibe ny etahetanay ny amin'ny zavatra vaovao avy aminao Andriamanitra, ny amin'ny fitondrana mahagaga, ny amin'ny mahainao anao izay asehonao Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tiako niaraka aminao Jesosy, naiza hitondranao ahy. Tiako niaraka aminao fa ianao no miantso ahy, fa ianao no faferitsika eny. Tiako miaraka aminao Jesosy, tiako miaraka aminao Jesosy. Terenao fonao manontolo. Naiza hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy. Fa ianao no miantso ahy. Avao tananao dia omeo fisaoran'Andriamanitra andro amin'ny maraina. Sokafo ny fonao dia mankasitra azy. Aza faritana amin'ny fahatsarany zavatra iainanao, fa farito afaka ny fahatsarany Jesosy miaraka aminao. Ankasitrao izy andro amin'ny maraina. Tonga soeto amin'ny fanatrehana ianao androany amarana ny herinandro ampisaorana indray tsika tonga eto. Betsaka ny zavatra mety ny lalovana sy natrehana. Andro misimisy izay ny vita isaory azy. Ankasitrao azy na ny nafinaritra anao, na ny mety tsy nafinaritra anao avadio fisaorana fotsiny. Fa amin'ny Baiboly no mampianatra antsika fa zany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana maraina, fitarianao anay, fitantananao anay, ny fitiavanao anay, ny herinandro vita somatsara, izay rehetra nitranga sy ny seho nandritry ny herinandro, na ny fianaran'ny ankizy, na ny fianaran' izay mianatra, ny fiasana, ny isa-tokantrano, ny ara-pahasalamana, indrindra ny ara-panahy, ny fiainam-bavaka, ny fiainam-panahy, ny fanoloran-teny, ny fanoloran-tena ho an'ny teny. Misaotra ny amin'ireo fotoana rehetra nanomezanao teny fanambarana, mampitombo anay, mampianatra anay. Misaotra ny amin'ny toetrandro, misaotra ny amin'ny zavatra misy sy mitranga ety amin'izao tontolo izao. Misaotra ny amin'ny zavatra havelanao hitranga eto amin'ny firenenay. Misaotra fa mbola afaka mivory sy mivavaka izay.
misaotra fa tarihanao amin'ny alalan'ny fanenao masina ho tonga atao amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny tsiraray avy raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsaritsika ho an' Jesosy a. Teneno akaikinao ny Andriamanitra mihitsy ny tsara hoe. Dia tsy olana izay mitranga hoe mpanjino ny fahatsarany hoe. Amen. Mahazo toerana vetivety Amaky ny Korintianina 2:7-7 izay manambara amin'aran'ny Tompo hoe raha ny fanompona nitondra fahafatesana aza izay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tava Mosesy noho ny voninahitra ny tavany izay nialeviny. Ty teny izay nambarany Paoly apôstôly ty dia miresaka momba ny fanompona mifototra amin'ny testameta taloha fony Jesosy mbola tsy nandatsaka ny rany hanomboka ny testameta vaovao. Fa maninona no resahany zany mba hisokafany ao anatintsika fa efa tafiditra somo tsara ao anatin'ny testameta vaovao isika tsiraray avy. Azo tiaka mafy tsara ho an Tompo. Dia tia ny zavatra tenenin'ny Paoly, raha ny fanompona ozy izy nitondra fahafatesana, satria raha tsy ao Jesosy dia fanompona mitondra fahafatesana. Raha tsy Jesosy ny resahany eo amin'ilay fanompona dia tsy maintsy fanompona mitondra fahafatesana. Dia io fanompona io dia mbola voalaza fa misy voninahitra. Azonareo ve tia Baiboly tenenina? Tsy fanompona ilay izy, tsy fahagagana, tsy fahombiazana, tsy voninahitra ilay izy, fa Jesosy. Ny atongavantsika eto raha handray ny fanasan'ny Tompo tsy hoe hiandrandra ianao hoe rehefa avy mihinana sy misotro ny tena sy ny rahan'ny Tompo tonga dia hisy transformation be ny fiainako, tonga dia zavatra hiovan'ny vatako. Zay zao mbola any aminao zay. Fa ny tokony hisokatra tokony hosokafanao avy ao anatinao dia ny etaetanao hifandray amin' Jesosy. Zao no tenenin' Jesosy eo amin'ny Jaona 6:54 izay aminaran' Jesosy izay mihinana ny nofoko ny antoyany sy misotro ny rako maninona? Fiainana mandrakizay. Fiainana le resahan' Jesosy. Teneno akaikinao fiainana le resahan' Jesosy hoe. Zay le voalaza ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha amin'ny Jaona 10. Zaho izy avy mba hanananareo fiainana sady fiainana be dia be. Ny zavatra homanin' Jesosy sy homeny Jesosy dia fiainana mandrakizay. Rehefa mijery tsika dia tsy hoe tonga anao fanasitrahana vaovao Jesosy, satria efa nisy fanasitrahana foana tany aloha tamin'ny andro Mosesy, tamin'ny andron'ny Elisa. Ireo mpanompon'Andriamanitra ny fanesa rehetra dia efa nanehoan'Andriamanitra fanasitranana. Tsy zay zany ny zava-baovao nentin' Jesosy. Jesosy koa tsy tonga anao demonstration na fifehezana ain'olona ka hoe olona efa maty dia averiny. Efa nisy zany tamin'ny andron'ny Elia mpaminany, tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany. Jesosy koa tsy tonga nampirofo ny resaka fanambinana hita maso amin'ny fahabetsahana sy fahavokarana. Efa nisy zany tamin'ny andron'ny Josefa, ary efa nisy ikoizana be zany tamin'ny andron'ny Solomona. Ny nahatongavan'i Jesosy dia apiditra ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa tafiditra anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia izay ny fanamasina ao anatinao. Ary amin'ny alalan'ny fanamasina ao anatinao dia mirevele anao momba an' Jesosy ny fanamasina. Manaraka tsara tsika dia izay no mitondra fiainana. Androany zany tsika tsy hianatra hoe ireo teboka tely hampahomby anao. Tsy tokony ho izay ny hampiazakazaka anao, fa tokony misy hetaheta ao anatinao hoe ahoana ny ahafahako manantona an' Jesosy bebe kokoa, ahoana no ahafahako miaraka aminy bebe kokoa, inona ny tokony ho avotsotro sy ho avelako mba ahafahany mahazo aina miaraka amiko. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Dia jereo tsara fa ny presizeny tsara fa fiainana aloha voatsangana. Satria amin'ny Jaona 5:5-20 dia zao ny tenenin'ny Tompo, izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, ary izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Na ny nanao ny ratsy ary zany dia ho atsangana. Zay mahatonga antsika tsy eo amin'ny résurrection no mijanona, fa any amin'ny fiainana. Amen. Mampatsiaro ny asaribidin'ny fiainana nentin' Jesosy le communion atrehantsika tahaka ny amin'ny fotoana andro amin'ny maraina. Inona ny tian'Andriamanitra iomananao?
Mitsangana dia hivavaka tsika. Mahatsapa fiainana, mangetaheta fiainana, mandraisa fiainana. Ho Jesosy, inona no hoany aza manana reo izy dia tena inona no hoaninay? Valin'izay, nofoko ny tena fihinana. Inona ny sotronay? Ndrako ny tena fisotro. Inona ny tafianay? Kristy tafiana. Hitanareo amin'izany? Tsy inona no hoaninay dia hoe ampahita fitianao sakafo be Andriamanitra. Fa izy tena ny valim-bavaka ao anao. Dao tsika hifantoka. Tsy mifantoka ianao teo. Fa mbola ampitomboantsika ny fifantohantsika. Fa Jesosy no ilaintsika. Sandrato ny tananao dia hoe teo anatrehan'Andriamanitra mifonao toritory. Mba manaova mba hampalahelo anatrehan'i Jesosy. Ane? Aza midongizotra be fotsiny amin'ny viany hoe navita an'ity na nanao an'ity na mendrika io valiana mihitsy androany. Mba manaova mampalahelo. Manetrehetena dia miantsoa ny anarany. Tenenao aminy etaetanao hoe tonga eto ianao androany dia misy fiainana tianao hiainana. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fiainana. Ny amin'ny fiainanao ao amin'i Jesosy. Ny amin'ny fiainana mandrakizay napetraka atao anatinay. Velombelomina isaky ny fotoana amin'ny fandraisana. Apatsiahivinao anay izany. Nizaniza tonga manatrika eto Tompo. Mety misy karazana fanontaniana sy fanahiana. Zay rehefa mivalianao hoe inona no hoaninay, inona no sotronay, mifandraika amina olana ara-bola, ara-kasa, ara-pivelomana, ara-pandrarana. Mivalan'izay dia ianao hoe raisy mifandraisana. Ara-fitafiana ny olana dia efa nomenao koa mivalana fa Kristy no tafiana. Andro maraina apio ny tsiraray avy, izahay rehetra izay manatrika eto ahay ampiasa amin'ny fonay angetaeta an'izany fiainana izany. Ka na inona mety hoendrika ny idirana eto dia tsy ho tahaka izay no elana eto rehefa vita amin'ny fotoana. Fa hifandray amin'ny fankasitrahanao, andray zavatra avy amin'ny fanatrehanao, izy zavatra hiovany anaty, izy zavatra hitsimbadika na amin'ny fomba fijery, na amin'ny fomba fisaina, na amin'ny fomba hiatrehana fiainana. Ta io fivoriana andro maraina Tompo. Ta io izay nanao sakrifisy rehetra nanatrika an'ity fotoana ity. Tsarovy ny fifoazany maraina sy ny fielana avy any amin'ny tokantrano mahazatra any. Ho tonga eto hanome voninahitra anao. Amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Sy tsika tehaka mirefitrefitra be ho an'i Jesosy dia avy hatrany dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Araka ny efa hitanareo dia tsy toriteny nitsangana eto akory. Alleluia. Na izany anentana anao ako misy ten'Andriamanitra zay hoe tandremo ny tongotrao raha manka ao an-tranon'Andriamanitra ianao. Manantona iaino, hankatony tsara no ny fanateran'ny adala fanatitra. Amen. Hiditra ao anatin'ny fijoana vavolombelona avy hatrany tsika. Asainy reto olona anankitelo reto mba handroso ety aloha da tonjakana sandratra. Dato Fernand Taty Vero. Alleluia. Rehefa miditra ao anatin'ny fankatoavana, tsy hoe hanompo hivavaka eto fotsiny fa miditra anaty fankatoavana ny ten'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita vokatra. Amen. Raha nataony tamin'ny hafa zany rehefa miditra koa ianao dia tsy maintsy mahita vokatra. Alleluia. Dia hafa mafy ho an'i Jesosy. Da tonjakana sandratra. Stabilité tao anaty crise, promotion tao anaty crise, stabilité ho an'izay rehetra nitovoka taminy. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Teo amin'ny resaka asako moa zany nijoroako vavolombelona. Taloha zany zay rehefa nikanisy anahy manokana tsy zarery fa be da be zay dia karazany hoe mora roahany reny izay tiany lehibe hanaovana anao. Dia nisy fotoana efa nampanantenainy lehibe anankiray izay vavany mihitsy no niteny fa ho karakarainy. Dia nitehatra tamin'izay dia ilay izy natoky olona dia tsy nisy mihitsy ilay izy. Fa tamin'ny fotoana rehefa ilay tao anaty confinement reny rehefa ilay meny pastera ilay lesony reny zavatra nataon'i Jesosy dia rehefa nivavaka tsy zavatra tsy napozoka fa ilay tamin'ny crise reny zany very daholo, very asa ny olona saotra izany izany niakatra ny karamako nahazo stabilité, nahazo promotion, nahazo faveur be da be ary tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa noho ny fanontronana an'Andriamanitra tsy zarery ny nahazo an'izay fa nanapa-kevitra ny fanjakana olona manarivony amanjatony mitovoka tamiko nahazo an'izay zavatra izay daholo. Alleluia.
Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Fijenovana olombelona manaraka da to Fernand tao anatin'ny fotoana maly ny zavatra namaivaibe tatao ambanin'ny colonne vertébrale tato. Fa tao anatin'ilay vavaka maly rehefa niteny Jesosy dia niala ilay izy. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy omaly zany miasa any ambanivohitra dia midina amin'ny taotra dia nitsambikina kely tonga dia tato nisy fiantraikany tsy afaka nandeha fa mandeha manodro zao dia tonga teto Maleriva mbola miakatra eo mbola tena na mipetraka eo ary mbola manantaina be mihitsy ilay izy fa noho nandeha mivavaka pasteur Godolphe fa afaka somatsara ilay izy. Sotra tompoko. Ia, tonga dia tsy hoe manitsy anazy tsika fa lesinao atsika rehetrarehetra tsy hoe pasteur Rodolphe mivavaka fa Jesosy ny nanasitrana tsika ny ara-nombom-bavaka ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Fijenovana olombelona manaraka averintsika ao amin'i Jesosy daholo ny voninahitra rehetra. Aleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'ny alatsinainy teo sekoly ny fanasitranana dia vao tonga tao amin'ny fotoana teo amin'ny letarian'Alakely ery dia eo amin'ny toritenin'ny pasteur dia tsy hitako pasteur misy zavatra manakona amin'ny masoko dia na hoe tsy mahita ninninona mihitsy dia nefa ny toriteny eniko dia tao anatin'le satria teo le dadadozaka le hoe narary tsy mahita masony dia nandeha ny teny hoe ao anatin'ny vavahantsika ho an'ny dadadozaka dia raisiko ny anjaranao dia nanomboka teo dia nisokatra amin'ny masoko ny ala le zavatra nanakona. Voninahitra ho an'i Jesosy. Dia hafa mafy ho an'i Jesosy. Aleloia. Anjaranao indray manaraka. Amen. Amen. Aleluia. Datsika hitsangana ity tanana mafy be eo ampanjaka atsika. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy misy afa-tsy izy. Aleluia. Izy rery atraitraika ho mandrakizay. Mandrakizay ny fiandrianany, mandrakizay ny voninahiny, mandrakizay ny fahatsarany ho faofainy amin'ny lanitra ny tananao. Ho mari-panehoana avy ao anatin'ny fonao ray manontolo ny alehibe ny fankatoavana sy fankasitrahantsika azy. Izy le Andriamanitra mikasika fiainan'olona, manova fiainan'olona, mikarakara ny fiainan'ny tsirairay avy, hifankahita amin'ny fahatsarany sy ny voninahiny, manomana anao amin'ny dingan'ny voninahitra hatrany ao anatin'ny fivoriana dia mikasika izay tiany hokasihana, izay mangetaeta sy misokatra ho azy. Izy daholo ny eo ambadika izany rehetra izany. Tsisy afaka mikasika fiainan'olona izany. Tanako tsy lava be hatratranareo ny amin'izay toerana misy anareo fa izy rery ilay mahatoko sady mitoetra eo anivontsika ny marina no mikapohana mba ho fanasitanana antsika, ilay mifantsihana mba ho famindram-po sy famelan-keloka ao antsika amin'ny fiainana, ilay na mitondra ny fahotantsika ny tsy famendrentsika rehetra. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Tsy misy afa-tsy izy no memboninahitra mandrakizay. Ao voafainy amin'ny lanitra ny tanao dia sokafo ny vavanao. Tenena amin'Andriamanitra androany amin'ny fofeny fankasitrahana no entiko manome voninahitra no mpanjakako. Saotra ny amin'ny fikarakarana ny fiainan'ny olona tsirairay avy, ny famanginao ny olona tsirairay avy, dia teneniko ny famanginao ny fiainako indrindraindrindra, ny fidiranao an-tsehatra ny famindram-po eo amin'ny fiainako. Ianao no meko voninahitra. Saotra anao fanasainao antarianao tamin'ny alalan'ny fananao masina tonga eto amin'ity toerana ity hisitraka ny zava-tsoso matavy eto amin'ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny teninao. Tompo, miasa mahery amin'ny fiainako hatrany, maneho fankasitrahana eo amin'ny fiainan'ity mpanompo-kelinao indray androany. Ho anao rery mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Haleluia. Yantsonizamoa yanawire nusakaizako izao usurisitariwa yanao mantena yanao mantena kisana Wanyaminis Yantsonizamua Yanawire
Usuri sy tario ao, ianao no antenay, ianao no antenaiko isanandro. Usuri sy tario ao, ianao no antenaiko, ianao no antenaiko isanandro. Utrony sy tario ao, ianao no antenaiko, ianao no antenaiko isanandro. Tena milanao tontolo fiainako, tsy mahefany ninonao raha tsy eo ianao, fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, raha mandresy aho dia no ianao. Tena milanao, tena milanao tontolo fiainako, tsy mahefany ninonao raha tsy eo ianao, fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay, raha mandresy aho dia no ianao. Raha mandresy aho, raha mandresy aho dia no ianao. Raha mandresy aho dia no androany maraina Jesosy tsy misy anarana ambony sy mendrika ary akasitrahana sy natao ekeny eto ambany masoandro, zay rery any no eken'ny ray mandrakizay, sady mpanelanelana tsy maintsy valian'Andriamanitra, satria ilay faneken'Andriamanitra tonga teo amin'ny olona amonjo ny olona dia ilay anarana tokana hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Androany tompo, tario zay, meo fahendreny zay, meo fifantohany zay, fantatro fa eto ianao, asandratray avy ao anatin'ny fonay mandrakizay ny anaranao, fa ianao no miasa eto, ianao no miteny eto, ianao no tompon'ny fanapahana eto, ny anaranao no asandatra eto. Andao tsika ianao aleluia ho an'ny mpanjaka, ny mpanjaka ndao itetanana mafy be ho azy. Aleluia, maza ho toerana tompoko. Aleluia. Rahabantsika tsiray avy indray tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, tonga soa miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ny fiombonan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy atsika tsiray avy zanak'Andriamanitra, manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho atsika zanany rehetra. Aleluia. Andao ilay dia zarantsika manokana ny fanekeny rahan'i Jesosy sy ny fahefany. Misy fanekeny ao amin'ny rahan'i Jesosy ary misy fahefana ao amin'ny rahan'i Jesosy. Beloha ny idirantsika amin'izay dia hitaridalana kely atsika ao anatin'ny fotoana fohy ny fisokafan'ny teny mitondra atsika ao anatin'izay fahamarinana izay. Aleluia. Rehefa tafasaraka tamin'ny lanitra ny tany, satria Andriamanitra namorona ny tany, namorona n'ity tany ity Andriamanitra ho fanapahan'Andriamanitra hita maso, dia namorona ny olona Andriamanitra ho solo-tenany anapaka ny tany. Hatramin'ny voalohany Andriamanitra dia nanao ny tany ho karazana singan'ny lanitra hita maso, singan'ny lanitra hita maso. Naseho hita maso ny fisian'ny lanitra tsy hita maso tamin'ny namoronan'Andriamanitra ny tany sy nanaovan'Andriamanitra ny paradisa tety an-tany. Ny zavatra mitsanga tamin'izay dia tadidio
rehefa niody ny Adama dia tafasaraka tamin'ny lanitra ny tany. Dia rehefa tafasaraka tamin'ny lanitra ny tany dia nitady hevitra Andriamanitra hirecuperena ny tany mba hiverina amin'ilay pahary, ilay tompony, dia tsy zany fa ny fanjakan'ny lanitra. Baiboly dia milaza fa ny lanitra dia an'Andriamanitra ary ny tany dia nomeno ny zanak'olombelona. Ny fomba nentin'Andriamanitra ny recuperena ny tany dia nidina mihitsy Andriamanitra ho isan'ny olona rehefa very teo amin'ny olona ilay fahefam-panapahana ifezana ny tany tamin'ny fiodinan'ny Adama dia naniraka ny Jesosy Andriamanitra. Misy zavatra tena tiako arahana ho tsara fa important be ny idirantsika amin'izay faneken'irany Jesosy sy ny fahefana izay. Taddio ry havana fa rehefa tonga ny Paska fankalazana dia efa nitoetra hatr'izay ny nanomezan'Andriamanitra azy tany nanomboka tany amin'ny lalan'i Mosesy. Mbola tsy nio zany hatramin'izay ka mandrakandroany. Fa ny fankalazana amin'ny Pentecoste kosa dia 50 andro taorian'ny Paka nakalazana izany, zany hoe io le fankalazana ny filatsahan'ny afo ihany koa. 50 andro aorian'ny fankalazana ny Paska ny Pentecoste. Andriamanitra manana vision te anjanaka ny tany, zany hoe lasa tian'Andriamanitra raha ny tena marina ny programan'Andriamanitra ho an'ny tany rehefa tafasaraka taminy dia nanao zay fomba Andriamanitra ikolonisena, zany hoe anjanahana ny tany. Tian'Andriamanitra ho zanahana amin'izay ny tany. Teo ny tany tsy ny zanan'Andriamanitra fa une partie ny lanitra raha mbola tsy niody ny Adama. Fa rehefa niody ny Adama dia lasa tsy maintsy nanao zay fomba rehetra Andriamanitra anjanahana ny tany, amerenana ny fahefany eto ambonin'ny tany eo ambany fanapahan'ny lanitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Tsy tanteraka izay fanjanahana izay raha toa ka tsy tonga eto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra. Satria tamin'ny fotoana nampiodina ny Adama, lasa ny fanjakan'Andriamanitra, lasa ny fanan'Andriamanitra. Lasa tsy nisy Andriamanitra nitondra azy ny olona, fa Satana ny nanapaka ny tany satria ny fahefana izay any olona ny nalainy devoly. Dia zay mahatonga ny Satana miteny amin'ny Luka 4 hoe miakoa fetaona treo kosa izy maintsy an'i Jesosy fa efa nomena azy zany, efa nomena ny fahefana meko anao zao rehetra zao fa efa nomena azy zany, efa natolotra fa tsy hoe nomena azy. I Adama tsy afaka hanome satria tsy any Adama ny tany, fa i Adama no nomena n'Andriamanitra fanapahana ho an'ny tany. Dikan'izay tsy afaka hanome izy any Satana fa tsy maintsy nanolotra ny Satana satria tambazany Satana tamin'ny ota, tamin'ny endriky ny fanekeny iodina tamin'Andriamanitra. Noho izany ny zavatra nitranga dia zao mitady fomba Andriamanitra hirecuperena ny zavaboary, hirecuperena ny asan'ny tanany. Ny olona aloha voalohany indrindra izay asan'ny tanany noforonony tahaka ny endriny. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy maintsy tonga eto an-tany ny fanjakako. Zany hoe raha tsy tonga eto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho zanahy ny fanjakana lanitra mandrakizay ny fanjakana eto an-tany. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy maintsy amboarina ny programa mba atateraka an'izay fidina ny fanjakan'Andriamanitra izay sy fitoeran'ny fanjakan'Andriamanitra izay eto ambonin'ny tany. Ho aza vaiko kely, ny fanjakana ao anatinao tsy fanjakana lanitra fa fanjakan'Andriamanitra tamin'ny nandraisanao an'i Jesosy. Zay no mahatonga an'i Jesosy vakio ny Baiboly fa samy hafa mihitsy ny fomba fanambaran'i Jesosy eo amin'ny Matteo, Marka, Luka, John. Rehefa miresaka momba ny fanjakan'ny lanitra izy dia miresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Fa rehefa miresaka izy mikasika momba ny fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika dia ny fisiany Jesosy Kristy, ny fanaisantsika ny Jesosy sy ny fananantsika ny fanan'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Tondro ny taninao raha azonao tsara ny zavatra zaray. Hiditra lalindalina kokoa tsika. Rehefa tonga ao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalantsika ny fanapahan'Andriamanitra. Ny fanapahan'Andriamanitra. Ilay maizy azy an'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao dia veriko. Fanjakana efa nisy taloha namoronan'Andriamanitra ny lanitra. Io fanjakan'Andriamanitra io dia tsy hoe fanjakan'ny lanitra fa fanjakana nampisin'ny lanitra. Ilay atao hoe toerana anapahan'Andriamanitra. Ao tsika hozy izy ny Genesis 1:1 avery kely ny lesona efa fantatsika ihany. Ary tao voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
fony mbola tsy nisy ny lanitra dia efa teo Andriamanitra. Dikan'izany ny lanitra tsy toerana tonga dia ny toeran'Andriamanitra fa toerana ny foronon'Andriamanitra. Alleluia. Taoriany fitenenany sy famoronany zay mbola tsy nisy ho tonga nisy tsy hita maso. Dia izy tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra. Taiza ary Andriamanitra talohany nahary ny lanitra? Taiza izy? Tao aminy. Fa ny lanitra mbola tsy nisy. Fa taoriany fotoana ny tenenan'Andriamanitra sy namoronan'Andriamanitra vao nisy nahariana ny lanitra. Noho izany Andriamanitra tao amin'ny fanjakany. Tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Ao tsika. Dia zao ny zavatra nitranga. Andriamanitra tao amin'ny fanjakany nahary ny lanitra sy nahary ny tany. Io fanjakan'Andriamanitra talohan'ny fisian'ny lanitra io ny tonga ao anatintsika. Zay le teny tamin'ny voalohany ampisiany zavatra rehetra. Alleluia. Na ny hita maso na ny tsy hita maso. Raha tsisy nahariana zao rehetra zao, Jesosy Kristy avy any Nazareta, nitondro ny teny amin'ny bokin'ny Jona toko voalohany manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Raha tsisy dia tsisy antony nahariana zao zavatra hita maso rehetra zao. Noho izany ny ao anatinao mila fantatsika tsara zay ary tsindriko tsara zay dia tsy fanjakan'ny lanitra fa fanjakan'Andriamanitra. Satria maneho ny tenan'Andriamanitra mifandray amin'ny olona. Zay le fanjakan'Andriamanitra zay. Ianao zany rehefa miteny hoe raisiko Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainako manokana, dikan'izay ao anatinao Kristy. Zay manana ny Jesosy ny manana ny fanahany. Ilay na izy azy an'Andriamanitra ny tonga ao anatin'ny olona sy tanteraka ao anatin'ny olona tamin'ny famonjena. Ianao zany rehefa nandray an'i Jesosy, le hoe fanjakan'Andriamanitra dia manondro an'Andriamanitra tao amin'ny tontolo misy azy talohan'ny faharian'ny lanitra sy ny tany. Satria tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nahary ny tsy hita maso atao hoe lanitra sy ty tany hita maso. Tentotsika ty tany namafy be ao an'Andriamanitra. Tsy tiako zany ho akelezinao hoe ho akeleziny tsy fahatakarana le zavatra goavana efa nataon'Andriamanitra ho anao. Fanjakan'Andriamanitra no ao anatinao. Satria rehefa tonga ao anatinao Kristy, ny dikan'ny Kristy ao anatinao dia présence ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy ny ao anatinao ary ny fahafenon'Andriamanitra afaka iaina sy sitraka ny fahafenon'Andriamanitra ianao. Ianao zany ilay olona kely, halleluia, no vidian'Andriamanitra ampitoerana ny fanjakany lehibe. Io fanjakany io aseho mitoetra, toe-panaraka an'Andriamanitra. Io fanjakany io aseho amin'ny fanapahana, ny fisehoany fahefan'Andriamanitra. Io fanjakany io dia natao ekeny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Zany hoe ianao zany rehefa mijoro eo amin'le position anankiray ahitan'Andriamanitra anao ao anatin'izay fahantakaran'izay, dia zao ny tokony ho tafiditra ao anatin'ny fotsika. Fanjakana tsy azo ampiororony io fanjakana io. Satria fanjakana ny poirany zavatra rehetra tao amin'ny tontolo maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Mitondra zavatra sarobidy ianao. Ahoana moa zany hoe za mitondra an'Andriamanitra? Fa angamoa tsy zany ho entin'Andriamanitra. Alleluia. Fandray ireo zavatra anankiroa ireo. Andriamanitra, ianao vatana trano fanahy hitoeran'Andriamanitra, Kristy ao anatinareo. Fanantenana amin'inona? Fanantenana amin'ny voninahitra. Rehefa ao Kristy, dikan'izay any amin'izay toerana misy ianao, alehanao dia misy an'i Kristy. Marina sa tsy marina? Fa ny anehoana fa zanak'Andriamanitra ianao dia zay le fitariana. Satria ianao olona manan-tsafidy fa tsy tompony tenanao rehefa nanaiky an'i Jesosy. Dia ny atao hoe fananan'Andriamanitra dia zay manaiky ny fahefan'Andriamanitra sy mampandefitra ny safidinao, mampangina ny safidinao fa mampanaiky ny ao anatinao hoentin'ny safidin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe manaiky ho tapahany sitrapon'Andriamanitra. Manamora sy mapety ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ny fampanekenao nombanao ray manontolo eo ambany fitariany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Dia zao le izy, rehefa te-hanjanaka ny tany amin'izay Andriamanitra, satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny tany, rehefa niala tamin'Andriamanitra ny olona, dia zao nanao programa Andriamanitra amorona olona vaovao.
dia izy satana zany hoe tsy possible tsony satria le olona voalohany efa maty mandova fahafatesana dia aiza indray Andriamanitra ny amorona fosy izy ny devoly hoe efa ringana daholo ny olona izy zany efa ny célébrer ny victoire ny devoly hoe vita ny mission-ny ravy zao tontolo zao mandova fahafatesana ny olombelona Adama sy ny taranany hatramin'ny faramandimby zay mbola tsy nateraka akory dia efa mandova fahafatesana daholo dia izy efa ndreharedy zay mahatonga ny apocalypse 12 milaza hoe miampanga ny rahalantsika isan'andro anatrehan'Andriamanitra izy milaza hoe victoire oleny azy fa nijoro Jesosy alleluia hoy Andriamanitra hoe tsisy voary zany manam-pahatakarana mihoatra noho ny mpahary azy nanamboatra planin'Andriamanitra zay tsy tratran'ny kajy ny devoly mihitsy sy ny fahendren'ny fitsosina mitambatra aminjena sy récupérena ny olona hiala ho fahafatesana namorona olona vaovao Andriamanitra ahoana ny fomba namoron'Andriamanitra olona vaovao nyainga avy amin'ny Adama ny olona tota maty rehetra ny olona taloha maty rehetra tia nofo ity zany efa ao anatin'le olona taloha tia nofonao io nofonao io fa Andriamanitra ny saina anangana olona vaovao miainga avy amin'ny olona anankiray ateraka indray ara-panahy zany hoe zay very teo amin'ny nofo récupérable ara-panahy daholo tsy marety akavan'Andriamanitra izy zay olona anankiray zay Jesosy Kristy avy any Nazareta Jesosy zany no manana ny fahatongavany avy amina taranaky ny fanekena taranaky ny fanekena jery toe-po Andriamanitra fa tsy hoe ny safidolona izy eo aloha zany tonga dia mila fatatsika tsara jery toe-po Andriamanitra raraka izy tamin'ny Adama tanteny Noa alleluia hitany fanety Noa dia avy amin'ny taranaky Noa nananganana ny Abrahama vonjereny Abrahama fa tena olona mahatoky avy amin'ny hitaina ny firenenitra ambonin'ny tany Jesosy Kristy lay voa avy amin'ny Isaaka amady anova ny taranak'olombelona rehetra ho tonga zanak'Andriamanitra raha miverina nofo eto tany zany Jesosy dia manohatra ny planin'Andriamanitra zay Jesosy mbola miverina eto tany zay satria na maika na Jesosy tonga nofo tsy hijanona eo amin'ny nofo eto tany izy fa hosolo tena le nofo tsy ilainy eto tany fa solo tena anelanelana sy hosolo vava any an-danitra fa na maika an' Jesosy mahatsara anareo ny fialako raha mahatsara anareo ny fialako izy izy tamin'ny apôstôly midikan'izay raha tsara kokoa zany ny toerany eo tokony tsy miverina ntsony izy raha ohatra ka miverina miaratsy indray zany izy raha ohatra ka hoe mbola miverina nofo e satria izy mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala tsy tonga aminareo ny mpananatra dikan'izay ny fanamasina tonga ao anatinao ny présensa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ary ny raha tsy tonga fanahy miverina amin'ilay toerana mahafanahy azy Andriamanitra tsy tanteraka ao anatin'ny olona tsirairay avy ny fisiny dikan'izay maika Andriamanitra ny paritaka sy amen'ny olona tsirairay avy alleluia noho izany tsy verina tsony izy olona eto ambonin'ny tany zay no mahatonga Jesosy milaza hoe raha misy milaza fa atsy Kristy ary Kristy sy le fampianarana manomboka manondro ny olona hijery olona ohatrany hoe ohatrany hoe paster Rodolphe fa superman na tena ampiasain'Andriamanitra eto ambonin'ny tany diso zany diso be zany ianao afaka ampiasain'Andriamanitra koa satria le fanan'Andriamanitra ny zaraina ho any tsirairay avy ny mamaky an'Andriamanitra amin'ny andro farany andatsaka ho fanako amin'ny nofo rehetra efa tany amin'ny Joel izy naminany an'izany tonga koa zany hoe ny fiasa amin'ny fanamasina tsy tanteraka ao anatin'ny olona raha eto Jesosy fa mahatsara ny fialany mba hahafahany fanao ao anatin'ny olona noho izany aza manaiky anome fiankofana olombelona nizanizy eto ambony tany fa mendrika ho an'ilay tokana amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny fiankofana satria amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'i Jesosy no ahafahantsika miombona amin'ny ray sy mifandray amin'Andriamanitra ahafahantsika misitraka ny fahatsarany rehetra araka ny programany ao tsara ve sika halleluia rehefa tafasaraka tamin'ny lanitra ny tany tamin'ny Adama niodina tamin'Andriamanitra dia nanapaka teto tany ilay ratsy ary rehefa nanapaka ny fanjakany io ratsy io dia nanakorotana ny programan'Andriamanitra ohatra Adama sy Eva nasain'Andriamanitra ny foronony tao Edena tonga io ratsy io lasa Adama sy Eva sy tsy fantatro na telo vavy ray lahy na efada ray vavy ary tamin'ny andron'i Jesosy moa dia efa nisy ny teny mihitsy ny hoe ozy izy hoe
fito mirahalahy izy izy ny zanaky le ato amin'le tokantrano dia izy fito mirahalahy vady le vehivavy anankiray daholo dia maty le voalohany faharoa fatelo faefatra fadimy hatramin'ny fahafito dia le vehivavy maty farany zany hoe nasesin'le vehivavy daholo aloha izy fito mirahalahy talohany nahafatesan'le vehivavy fa maty daholo ny dikan'izay zany nakorotany io fa naratsy io mihitsy ny zavatra nisy teto ambony tany teto tena nakorotany mampifototr'olona izy manovany ao anatin'ny olona manohatra ny planin'Andriamanitra ny fiainan'ny olona ny tanjony ahatonga ny fahamarinana ny teny tsy maintsy ho tanteraka ny fiainan'ny olona na ny devoly aza mety hovarinareo androany tena tsy maintsy azavaina ara-drariny tena araka ny tokony izy daholo ny zavatra rehetra tsy mahazo mihinana ambolony tsika satria raha vao miova ny tenin'Andriamanitra ka ny am'le mampetipetiny sy ny olona dia efa tsy avy amin'Andriamanitra izay ny akoatry ny marina tsy marina fa tsisy ny marimaritra iraisana noho izany avelao hiteny izay zavatra mba nytenen'ny tompo anana mbola tsy voatery ho ren'ny olona raha izy izay hitenenany amiko mahitso anaty baiboly izy rahako an'ilay izy aminareo noho izany mila mazaka daholo fotsiny rehetra ao anatin'ilay izy fa raha tsy biblika ilay izy dia aza mienininina dia aza verina tsony le toroteny dia aza manaraka nininina amin'izay zavatra lazaiko amen fa matoa mijoro sura amin'ny zavatra zaraiko ary ny zavatra sarobidy indrindra ho fiainan'ny olona anankiray rehefa sura ianao amin'ny zavatra zarainao dia marin'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra teneninao tsy mahareteka aman'Andriamanitra ohatra zao le izy zao ny zavatra nitranga halleloia rehefa nakorotany devoly ny tany mandeha tsaraka ny tokony izy daholo ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany dia nanomboka hatreo Andriamanitra dia ny saina hanjanaka ny tany amin'izay ny lanitra le fanjakan'Andriamanitra tsy hita maso mihitsy ny tiany ho tonga eto ambonin'ny tany mba hahatonga ny tany ho averina eo amin'le programa very voalohany very teo amin'Andriamanitra voalohany ho amin'ny fiainan'ny olona izay tian'Andriamanitra ho vonjena Genesis 3:7 alleluia zao ny zavatra nitranga tao ary Jehovahandriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao rehefa avy nihinana ny hazo fahalalana sy ny ratsy dia hoy izy nandeha ianao tao amin'ny saha dia natahotra satria nitanjaka kanery Andriamanitra dia nanontany Adama hoe aiza moa ianao rehefa mandan'Andriamanitra ny olona atao hoe Adama dia tafasaraka sy tsy mifankahita tamin'Andriamanitra izy sy ny taranany rehetra eto jereo fa ilay Adama dia midika telo amin'ny dika teny Hébreu io Adama io au pluriel Adama no natsoin'Andriamanitra fa au pluriel ny fomba ny tenin'Andriamanitra anazy zany hoe tsy Adama rery fa Adama sy ny taranany aizy nareo teteny zany Andriamanitra hoe aizy ianao sy le firenena be dia be ao anatinao problema zany dia tsotra eno tsara ilay izy midika tsy Adama rery ny tenen'Andriamanitra fa Adama sy ny taranany ny fiantserahan'ny Adama dia nahatonga fisarahana tamin'ny fiombonany tamin'Andriamanitra zany hoe hiedena tany an-danitra tamin'ny voalohany fa nampidin'Andriamanitra ho eto ambonin'ny tany mba hitoeran'ny Adama zany hoe naseho hita maso fa fony edena tany an-danitra dia tiako ho fantatrao fa toerana nisy an'Andriamanitra tao an-danitra io edena io mafinaritra fa nahidin'Andriamanitra ho hita maso fotsiny teto ambonin'ny tany ho an'ny Adama namorona ny olona araka ny endriny zany hoe tian'Andriamanitra ho aseho mihitsy tao amin'ilay tontolo ara-panahy izay raraka tao an-danitra koa satria nisy ady tany an-danitra ary le ady tany an-danitra Lucifera sy ny firongony zany hoe misy général anankitelo tany an-danitra ho azavaiko aminao amin'izay ny fandraisan'le hoe fifidianam-pahasoavana tany an-danitra sy ny nanovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra araka ny planiny ahatomombana ny fijoroana ao anaty fanompona tsy hanaovanao vazivazy tsony amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra mandra-pialanao eto ambony tany tsy hanao blagy zany tsony ianao miaraka amin'Andriamanitra ny tanjosika ao anaty communion ny anananao fahatsapana lidy amin'izay sy le karazan'olona mitsapatsapa finono reny ianao fa le olona tonga dia manan-javatra ho zaraina amin'ny fotoana sy hijoroana satria misokatra ao anaty fatakarany ho fanomponao an'Andriamanitra ho azavaiko le izy ohatr'izao fisehony rehefa ny anjery Adama dia nisaraka lasa tsy niankina tamin'Andriamanitra tsony ny tany fa nahazo indépendance naleo tena mitovy amin'ilay hoe Madagasikara teo ambanin'ny vahoan'ny fanjanahany frantsay fa tamin'ny 1960 58 ny ady 60 azo déclaré officiellement fa manana ny fahaleovan-tena manokana ho azy sy ny sata amin'ny fiazy ny firenena malagasy ka ny tany no nitako fahaleovan-tena fa tsy ny lanitra
nitaky filiovatena ny tany satria Adama niodina. Vokatry ny fiodinana ny dika fisarahana. Dia zao ny zavatra nitranga. Vokatry ny fiodin'ny Adama sy ny fahararahana io dia zao Andriamanitra omnipotent. Zany hoe tout puissant izy, mahefa ny zavatra rehetra. Omniprésent izy, naiza naiza afaka mahitanao izy, mahafantatra mombanao ray manontolo. Omniscient izy ny loharano ny fahalalana rehetra. Fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra izy, mahita ny zavatra rehetra izy, tsy misy takona zany eo mason'Andriamanitra. Fa manina Andriamanitra ny nanontany hoe aiza ianao maintsy any Adama. Nahoana izy no teny tamin'ny Adama hoe aiza ianao, fa inona ny tian'Andriamanitra ho fantatra amin'ilay hoe aiza ianao. Eto Andriamanitra tsy manontany toerana hoe aiza Adama, satria izy mahafantatra hoe hitany Adama eo amin'ilay toerana misy azy naiza naiza iafenany. Fa tsy position ny tian'Andriamanitra ho lazaina eto fa disposition. Zany hoe Adama eo amin'ilay tsy ahitana déconnexion zany hoe tafasaraka amin'Andriamanitra izy, dia tsy ao anatin'ilay fifankahitana sy le fiombonana, resaka fisarahana ara-piombonana amin'Andriamanitra. Tsy hoe tsy hitan'ilay toerana fa tafasaraka ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ary io problème io mandrakandroa mbola mipetraka amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Ianao manompo an'Andriamanitra fa indraindray renao mihitsy hoe ianao hitan'Andriamanitra ny mombanao fantatrao zany. Fa zao io déconnexion na tsy fifandraisana amin'Andriamanitra io dia ren'ny olona eny andalam-piatriany fiainany andavanandro. Na zanak'Andriamanitra izy ianao mety possible manapatsapana ao anatinao tena déconnecté amin'Andriamanitra zany. Ny atsapanao fa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia manomboka tsy misy pisy zay, tsy misy fiadarana ao anatinao. Ohatran'ny renao zany hoe ahoana ary azany Andriamanitra very ara-pifandraisana tamin'ny lanitra i Adama. Dika io fa tafasaraka amin'ny antom-pisiny mihitsy ny olona na nalavitra ny fanapahan'Andriamanitra sy ny fahefany. Nandao ny fanjakan'ny lanitra i Adama, namotsitra ny fiarovana azy, ny fandrakofan'ny fanjakan'ny lanitra, niala tamin'ny gouvernement zay nifehy azy. Raha dikany hoe fahotana péché amin'ny teny frantsay dia hoe acham amin'ny fiantsoana azy ny teny hébreu. Dikany hoe acham dia hoe coupable amina rébellion na fanoherana. Raha hoe coupable amina rébellion na fanoherana, ny dikan'izay dia zao hoe zay hetsika rehetra asehoan'ny olona anankiray anoherana an'Andriamanitra dia tafiditra ao anatin'ny fahotana daholo. Zany hoe manalavitra ny fanapahan'Andriamanitra. Ahoana ilay fanalavitana ny fanapahan'Andriamanitra? Tsy manaiky hitoetra sy hialika eo ambany fiarovany sy sitrapon'Andriamanitra. Ao nanendry ny Adama Andriamanitra hanapaka ny tany fa Adama namotsitra. Ary eto ny teny nampiasain'Andriamanitra dia hoe fanoherana na rébellion. Isak'izay mijoro io zany manohatra fahefana misy any an-danitra io zany tiako teny fahefana misy ny fahefan'Andriamanitra dia mirebelle ianao zay na manohatra ianao zay. Ka ny fiantsonana zany raha dika dia hoe fahotana. Teo zany niteraka amin'ny fahotana. Ny fahotana dia tsy hoe le fahafantarantsika hoe alatra, langa na koa ireo malaza fantatsika eo anaty baiboly fa zavatra tsy akasitran'Andriamanitra. Ireny efa izy ihany. Endrika maneho ety ivelany ihany ny conséquence-n'ilay izy, fa ny fiantraikan'ilay izy, fa ny tena marina ny fototra tao anatin'ilay izy dia nanohitra an'Andriamanitra. Alléluia. Ka ny hoe rébellion na ny fanoherana dia maneho ny fanoherana ny fahefana sy fanapahana ary ny fitondran'Andriamanitra. Eo tsika miaino tsara amin'izay, miaino tsara tsika. Aiza no andraikitry ny devolony? Inona no andraikitra Andriamanitra? Ary aiza ny andraikitra ao? Ao anaty communion amin'izay zany misy zavatra tiako ho fantatsika. Ny Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo. Boky ny Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota na hoe ny karama azotsika amin'ny ota dia fahafatesana. Fa fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny karama ny fanoherana an'Andriamanitra dia tsy maintsy fahafatesana ny vidiny. Raha dika dia zao, raha tsy tiatsika ny ho faty dia aloha tsy mitonatonana manota. Raha tiatsika ny anarina ny fahotana dia tsy maintsy miatrika isika ny fiombonana n'izay nandohany zany. Nisy nandohany ny hotanao tany amin'ny lasa rehetrarehetra. Jesosy no anarany. Izy lay nandresy teo amin'ny toeranao ny hery ny fahafatesana mba hahafahanao mandova fiainana. Dia zao mipetraka ilay izy.
ao anatin'ireo zavatra anankiroa reo a misy dil tokony ho fatatsika tsara mety ho fiatraikany eo amin'ny fiainam-panompontsika sy eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Romanina 5:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy amin'ny olona anankiray eo amin'izao tontolo izao, ary ny ota ny dirany fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria efa nanota izy rehetra. Tsika rehetra zany efa nanota tao amin'ny Adama daholo, ny dikan'izay mandova amin'ny fahafatesany Adama daholo izay nateraka Adama teo amin'ny nofo. Azonao veriko ve fa i Adama nanao ny nataony tao amin'ny sahy tsy nakatoan'Andriamanitra, dia tsika menakavy ny victime tamin'izay nataony Adama, lasa nandova fahafatesana daholo ny nofo, manota manohatra n'Andriamanitra ity nofo ity. Ary zany ny antony izay le mahatonga antsika manalitra sekoly, satria rehefa nanoty Adama dia nikorina tao amin'ny rany Adama, ny rano mitondra ota. Azavaiko aminao amin'izay mamaritra ny karakteran'ny olona raha ohatra ka scientifiquement parlant zany ianao raha hoe entina any amin'ny mpanao médecine dia ozy izy ry zareo hoe misy gène avy any amin'ny dadabe anao a mikorina ao anatinao, dia zay ny ahafantarana anao satria misy zavatra tsy nampianarina anao fa tonga dia ny dadanao mamaky izay nahitany dadabe anao, iny nataon'ny dadabe ny tamin'ny fotoana mbola nahavelona azy fa rahan'ilay zafikely ny théorie. Izay zavatra tsy ampianarina fa mikorina avy any amin'ny raha fotsiny. Noho izany zavatra sarobidy zany le raha mikorina ao anatin'ny olona. Zay zany namoronan'Andriamanitra ny raha. Ao amin'ny raha no hamaritra ny toetsaina. Misy zavatra tsy nianarana. Hitanareo, maninontsika no ampianarina anao ny sitrapon'Andriamanitra satria niongotra tao anatintsika le natiora mpamoronana. Ahatonga antsika anao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa niody ny Adama. Dia zao le raha mpiodiana ny Adama no mikorina ao amin'ny taranany, zany hoe ao amin'ny nofo. Satana zany tsy afaka hiditra no memizy ny fiainam-panahinao sy ny ao anatinao. Tsy manana izany fahefany zany izy, fa eo amin'ilay sehoany fandreseny ao foana izy miditra. Taiza izy nandresy teo amin'ny nofo. Eo amin'izay tsika niditra. Ahoana ary ny fisehoany le zavatra mitranga. Ianao zao tsy nampianatra ny zanakao hiala ny mpiara-mianatra aminy. Ohatra, tsy nampianarinao an'izany. Tsisy ray aman-dreny manao kora ohatrany hoe elony ry ankizy. Fa zao mahagaga fa mialina ho azy le zaza mandangy ho azy tsisy mampianatra, tsy mila sekoly zany satria efa misy ao amin'le raha le mora mandangy, mampiresaka kely, mangalangalatra, mpanodikotin-dresaka, mpifosafosa, reny rehetrarehetra reny zany, mpiteny ratsy, mpanozona. Gaga ianao satria ianao tsy nampianatra an'le zaza andangy, nangalatra, na hialina. Fa tonga dia mety le izy satria any amin'ny raha le izy. Zay le vokatry ny fiodinany Adama hatramin'ny voalohany. Tsy mila fampianarana tonga ny olona anankiray tsy ahatoky na infidèle eo amin'ny fitondran-tena, fa eo amin'ny nofony le izy. Fa misy zavatra manaitaitra le nofo ka mahafinaritra, zay le hoe hoentin'ny nofo. Dia zao vers les fidélité. Ny fampianarana zany zao tsy hainy amin'ilay hoe koro mba tonga anao ho infidèle, tonga dia mety le izy na tsy ampianarina ary. Fa le koro eto matoa misy zany fampianarana antsinany zay zavatra efa nisy nefa very. Alleluia. Ao vetsika zay efa eo tsy mila ampianarina fa ny tsy eo no ilaina ampianarina. Noho izany ny fahotana efa eo nampitainy Adama ao anatin'ny nofontsika. Fa ny sitrapon'Andriamanitra mila ampianarina anao satria lasa fiainanao vaovao mifanaraka amin'le mahaolo vaovao anao. Ndao-tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Voalohany, ny fahafatesana tsy avy amin'ny devoly, fa Andriamanitra ny namorona ny fahafatesana. Dia ahoana zany le lesona tamin'ny 2017 nataon'ny pasteur tany amin'ny rally hoe ny devoly tsy Andriamanitra tsy tomponantoka amin'ny fahafatesana zany, fa ny devoly ny tompona aza manome voninahitra devoly eo. Tsy maninninina izy, fa Andriamanitra ny tomponantoka amin'ny fahafatesana. Ahoana le izy mipamorona ny fahafatesana. Ndao antsika araka maky aloha dia aloha tondroy maso ara-diso tsy azo vilivily le resaka hoe mba te ampitsiry fonona ao anatinao ohatra amin'ny façon-ako. Dia foroniko fotsiny tsotro zao le zavatra ifanaraka n'le tontolo mety afinaritra anao mba tonga ny ao anatinao hoe sura fa tsara Andriamanitra amin'le fomba tsara foana Andriamanitra nanamorona amin'ny fahafatesana azy izy.
fa mila mihaino tsara fotsiny tsika hoe ahoana ary miseho ary Jehovahandriamanitra nitondra andray lehilahy ka nampona azy tao amin'ny sahedena hiasa hitandrina azy ary Jehovahandriamanitra nandida andray lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tsika neneny dia mihevitra fa ao anaty fahadisoan-kevitra amin'izay tiantsika heverana azy fa Satana no namorona fahafatesana. Raha Satana no ao an-tsainao fa namorona fahafatesana dia ohatra ny mametraka ny Satana mafy be zany ianao noho ny fiainan'Andriamanitra zay nataony tao amin'ny Adama mba hahatonga azy ho velona teo amin'ny nofo. Hoy izy ny Baiboly hoe tsy misy ninninina zavatra eto ambonin'ny tany raha tsy Andriamanitra ny fototry zany. Tsy misy hery na fahefana na fanapahana raha tsy Andriamanitra rery ny source zany rehetrarehetra zany. Ka ny rehetra na devoly io azy tamin'Andriamanitra namorona azy dia tsy mbola devoly izy. Fa rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy vao tonga devoly. Tamin'Andriamanitra namorona azy dia mbola Lucifer izy. Andriamanitra namorona azy ho fahazavana sy mpitarika fiakofana sy fiderana tao an-danitra. Fa izy nanondrana mandra-pahitana heloka tao aminy na tonga azy ho devoly. Ahoana ny fipetraka ilay izy? Dao raha kely boky ny Ezekela vetivety. Boky ny Ezekela ao zao no voasoratra mikasika momba n'io devoly io. Ezekela 9:20. Amen. Ny 7:10 ka hatramin'ny 5:10. Tany edena san'Andriamanitra ianao, tamin'ny edena mbola tsy teto tany fa tany an-danitra. Tao edena san'Andriamanitra ianao ny vato soretra ny eloelo teo amboninao dia ny karmeola, ny topaza, ny onyxa, ny chrysolita, ny beryl, ny jaspi, ny safira, ny ruby, ny emeralda ary ny volamena dia nampanenona ny apongatapaka ao sy ny sodinao dia tao aminao tamin'ny andro namoronanao dia natao koa ireo. Zany hoe izy zany mpitarika fiderana musicien izy. 9:20 ianao dia kérobima zany hoe anisan'ny anjely voafantina tao amin'ny anjely maro mpitarika général zany voaositra zay manaloka fa voatendrika ianao tao atendrombohatra masin'Andriamanitra ianao tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao. Satana io ao vetsika tsy manatsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronanao ka mandra-pahitana heloka tao aminao. Zany hoe kérobima voaositra Satana fa nanohatra izy. Inona moa no antony? Ao amin'ny Isaia 4:10. Inona le tao am-pony hitan'Andriamanitra io? Ao amin'ny bokin'ny Isaia. Halleluja. Isaia 4:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanjo nampidinina trany amin'ny fiainatsity ianao ho any am-paravodilanitra ianao. 4:10. Manomboka amin'ny 7:10 azafady. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no nandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any aparany avaratra, hiakatra ny ambonin'ny avon'ny rahona ka ho tahaka ny avo indrindra itovy amin'Andriamanitra. Kanjo nampidina trany amin'ny fiainatsita ho any am-paravodilanitra ianao. Io ny tao am-pony ny devoly. Dia hitovy amin'Andriamanitra izy. Dia napaka ny seza fiandrian'Andriamanitra. Izy anisan'ny tao amin'ny fivorian'ny lanitra. Misy fotoana zany misy conseil d'administration ohatra dia tao anatin'ireo généraux izy général mpitaritafika manana responsabilité nandraikitra ambony tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tao amin'ny fanjakan'ny lanitra azafady. Ny zavatra mitranga fanjakan'ny lanitra ndresako fa tsy fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra mantsy Andriamanitra rery. Iny le ambony be. Fa fanjakan'ny lanitra le fanapahana ao an-danitra. Zany hoe anisan'ny mpanapaka tao an-danitra. Tamin'izany ny edena tao an-danitra. Dia hoy izy ny Baiboly amin'ny bokin'ny Apocalypse 12 nisy ady tany an-danitra manana hevi-dratsy tao am-pony Satana Lucifer dia tandremo fa zay zavatra ao an-tsainao sy ao anatinao tsy hoe miafina amin'Andriamanitra akory. Mandra-pahitana heloka tao anatinao tandremo fa ny fisaintsainanao dia manjary tonga hetsika na action na teny tsy voahevitra eny am-bavanao. Zero tsara io Isaia 4:10, 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Nanomana fanongana mpanjakana tany an-danitra ny devoly. Tsy zaka ny amorapon'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny fitiavany. Andriamanitra zany rehefa aty dia tsy zavatra azonino anazy satria tompony zavatra rehetra izy. Tena omeny daholo fahafahana ny akaiky azy rehetrarehetra. Dia zao tsy zaka n'le fitiavana everiny fa faiblesse satria tsisy fahatsarana ao anatiny. Efa nomboka ny hodiny izy. Dia tsy mikapite le fahatsarana Andriamanitra intsony ao anaty fa mal interpréter le fitiavana.
everiny fa faiblesse. Dia Andriamanitra zany rehefa miteny dia misy fotoana Andriamanitra mangina satria tia Andriamanitra, mandefitra Andriamanitra. Dia zavatra mitanga zany, rehefa mipropose zavatra dia hitan'Andriamanitra hoe mety mangina angamba Andriamanitra anatin'ilay conseil, eny ça va, efa nomena fahendrena daholo nareo ohatraohatr'izay zany zavatra mitanga ao an-danitra anatina fivoriana, raisiraisitsika sary an-tsaina ohatr'izay. Dia zao hita hozy izy Satana hoe voako, dia manomboka tafiditra ny hoe tsy afa manao nininy io raha tsy eo anomboka voafafa ao an-tsainy hoe mpamorona ny io mety ampahankily amin'izay ao anatiny. Izy mietrehatra fa manangeza be, nefa Andriamanitra tsy fantany hoe mbola mihoatra mahampamorona azy. Fa ny problème ketriny izy rehefa hoentin'ilay fo amin'izay teo tafiditra isan'ny faninana amin'Andriamanitra amin'izay aka ny toeran'Andriamanitra. Zany mahatonga Baiboly milaza hoe misy mipohira ny faharatsiana rehetra. Ray niota izy, zany hoe midikany hoe ray niota izy ny loharanon'ny fahotana, ray nilainga izy loharanondainga. Fa na miafina mitondra fiainana ao anatin'ny nofo izy, anina natiora manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tafiditra tao amin'ny rany Adama izy, lasa tafiditra tao amin'ny tenany Adama amin'izay, ary ny fanahy zany sensible amin'ny raha. Zay no mahatonga Baiboly miteny hoe ao amin'ny ny rano mitondra amin'ny feo amin'ny fanahy. Rehefa nivonoa ny Abela, Kainy Abela ka latsaka ny rany, dia ny rahany Abela no nitaraina teny anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ny feo amin'ny fanahy dia ao amin'ny raha. Tafiditra tao amin'ny rahany Adama sy nanapahefana tao amin'ny rahany Adama ny devoly. Lasa napiditra ny karakterany tao amin'ny raha amin'izay izy. Voaloto ny rahany Adama. Zay no mahatonga ny natoran'ny olona tsy mila ampianarina mandainga voateraka. Fa mandeha ny andro tonga dia mandainga ho azy satria efa any amin'ny raha ilay izy. Manjary mpanohatra an'Andriamanitra amin'izay ny olona teo amin'ny nofo, tompona ndraikitra ny familiana ny voary rehetra tsy akatohany pahary azy ny devoly, satria azony tao anatina programa anankiray Andriamanitra. Mahalala izy amin'ny maha-général azy mitoetra an'Andriamanitra satria efa niara-nonina tamin'Andriamanitra tao izy. Ary zay no maharatsy ny fiodinan'ny olona efa lasa lavitra be tamin'ny fanompony sy ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Vakio tsara ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy faina ambin'ny folo. Vakio tsara eto fa tsy ny devoly nanao fahafatesana fa Andriamanitra. Ary jereo tsara ary tsy pio tsara ao anaty Baibolinareo ny zavatra mitranga ao amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo. Ny fahafatesana dia tsy ny foron'ny devoly fa ny foron'Andriamanitra. Raha dika tsy natao anapahefana amony sy andringany zany ny devoly. Fa ozy Andriamanitra, Adama, raha toy ianao ka tsy andeha nanapa-kevitry ny akatoa dia tsy afaka niala fahafatesana satria ny vavan'i Jehovah nefa niteny. Teo ny fahafatesana ny vonona. Fa niandro fotoana izy, efa teo izy. Fa niandro fotoana izy, ilatsahan'ilay tsy fankatoavana mba tonga azy ho activé. Ny tsy fankatoavany Adama n'Andriamanitra, ny tsy fankatoavany Adama n'Andriamanitra no nitondra fahafatesana. Satria rehefa tsy nakatoa n'Andriamanitra Adama dia niaisotra ny fiainana, tsy ho ao aminy sy ny taranany. Namorona fahafatesana tsy andringana nefa Andriamanitra, fa ohatry ny tantely manindrona. Hitanareo tantely? Ohatry ny tantely ny fahafatesana. Eo izy eo amin'ny voninkazo, tonga izy anao tantely, anao ranona tantely, mahasoa anao. Fa zao tsy azo kasiana izy, fa rehefa kasianao izy dia mivoaka ny fanjaitrany. Ohatry ny tantely ny fahafatesana. Mety misy zavatra tsara ilan'Andriamanitra azy fa tsy ho any amin'ny programa amono sy anindrona mihitsiny. Fa zao vokatry ny tsy fankatoavan'ny olona dia lasa activé ilay tsindrona tao amin'ny fahafatesana ho tonga ao anatin'ny rahan'ny olona ndovan'ny olona fahafatesana. Enoy amin'izay ilay zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Namorona fahafatesana tsy devoly, fa ny fahafatesana dia teraka vokatry ny tsy fankatoavan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tiako tsindriana zany dia tsotra. Ny fahatongavan'i Jesosy dia anaisotra tamin'ny sakrifisy izay netiny, la hery sy tompona andraikitry ny fahafatesana tamin'ny nahatongavany ho nofo, mba hahatonga ny communion anao, ny fiombonanao amin'Andriamanitra, izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ray manontolo fanahy aina tena. Halleloja! Noho izany tsy afaka hiazona antsika ao am-pasana mandrakizay la hery ny fahafatesana vokatry ny famonjen'i Jesosy antsika, fa tsy maintsy tafavoakantsika. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza ny apôstôly Paoly hoe amin'ny fotoanany noho ny trompetra dia ny maty rehetra hivoaka amin'ny fasana.
na mpino rehetra maty ivoaka ny fasana lasa mitafony tsy fahalovana ianao dia aseho amin'ny fiainanao amin'izay le herin'ny fiainana sy famonjena eo amin'ny nofo izay niodina tamin'Andriamanitra mba hisy fiantraikan'izay zay ny nahatongavan'i Jesosy ny fahafatesana dia tsy midika hoe tsy tafiditra vokatry ny teny na finiavana tiany Adama natanterana an'izay sitrapony non na ny devolony tonga dia nandringana ny olona vokatry ny tsy fankatoavan'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra tanteraka teo amin'ny fiainan'ny olona fotsiny tsotro izao rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra ny olona noho izany na ny devoly aza dia mpanompo ny tenin'Andriamanitra mpanompo ny tenin'Andriamanitra miara-miasa atanteraka amin'ny volontén'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona tsy mpakatoan'Andriamanitra tsy mahareteka ao n'Andriamanitra hitanareo sao dia eritreretinareo azy fa tsy manompo an'Andriamanitra ny devoly manompo an'Andriamanitra izy na manohatra azy dia tsy afaka manohatra ny tenin'Andriamanitra zany rehefa Andriamanitra ny teny hoe ho faty tokoa ianao ry Adama raha mihinana an'io dia inona ny zavatra nitranga namporisika ny Eva izy iodina fa tsy manam-pahefana izy andringana ny olona zany hoe miantehitra amin'ny fahamarinan'ilay tenim-pandringanana izy mba hanova ny olona ho afaka eo amin'ilay fiainana fa ho tafiditra ao anatin'ny zioga amin'ny fahafatesana devoly zany tsy manam-pahefana andringana fa mamporisika anao isafidy fandringanana fotsiny tsy mahareteka ho anto ao tsatsika zava-dehibe ny afantarantsika an'izay Andriamanitra ny nametraka ny tambony fanoherana zany hoe zay no mahatonga anao olombelona manatsafidy androany afaka manatsafidy ianao isafidy na fiainana na fahafatesana tsy devoly ny tompona andraikitra amin'izany ianao ny tompona andraikitra amin'izany Andriamanitra tsy niteny hoe raha tsy mankatoa anareo dia vonoany devoly tsy zay ny teneniny fosy izy hoe rehefa tsy mankatoa ny teniko ianareo dia ho faty tokoa ny confirmeny hoe ho faty tokoa ka ny saziny tsy fankatoavana napetraka Andriamanitra atao hoe fahafatesana ny sazy dia Andriamanitra ny nametraka azy manao ny asany fahafatesana rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra Adama ka nataon'ny Satana dia mamporisika ny olona anohatra fa tsy manana ny fahefam-pandringanana izy avy aminy ny fandringanana dia miandro ny olona aoriany tsy fankatoavany sy fanoherany an'Andriamanitra ozy izy Satana hoe raha vitako fotsiny mandresy lahatra ny olona tsy ankatoan'Andriamanitra dia azo antoka ny fahafatesana ka ny fahafatesana ny mandringana rehefa active ny fahafatesana vokatry ny tsy fankatoavana dia teraka ho azy ny fandringanana miasa Satana ho amin'ny fanatanterahana zay fanoherana an'Andriamanitra zay Andriamanitra no miteny faringana ny olona rehefa tsy mankatoa ny teniny fa tsy devoly Satana zany dia efa miaina tadio tsara teo akaikin'Andriamanitra foana izy ary izy mivadika tamin'Andriamanitra général izy ozy ata aminao tao an-danitra zany hoe tamin'ny Edena mbola tany an-danitra le vakitsika tao amin'ny Ezekela sy Isaia teo dia izy général tao reto avy ny général tao an-danitra mpanompo lehibe mpitarika tao an-danitra tao archange daholo tafiditra ao anatin'le hoe kérubim zareo reo reto le izy voalohany ny général anankiray atao hoe Gabriel izy no ministre ny communication na serasera amin'ny zavatra rehetra fanirakiraka ao an-danitra Mikael ndray responsable des activités militaires zany hoe izy ny défense zany hoe ohatray koa Lucifer ndray dia responsable des beaux-arts et de la culture zany hoe izy zany ministre ny culture sy ohatran'le hoe eto amintsika reo poste reo nefa zany ao anatina gouvernement dia tena poste clé ny fiantsoana azy ka ny firenena rehetra dia manana an'ireo tompona andraikitra ambonireo daholo amin'ny poste clé azy amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany ohatra ny amin'ny ministre ny affaires étrangères tsy maintsy tendren'izay olona au pouvoir satria akaiky indrindra raha ohatra misy ny fipartazina raha misy ny fizara-pahefana ohatra ao gouvernement dia zao misy le atao hoe poste tsy dia tena clé loatra tena ilaina daholo ihany izy rehetrarehetra fa reo telo reo anisan'ny zavatra anankiray tena ngeza be maneho ny mahafirenena anankiray ny firenena noho izany napetrak'Andriamanitra ho isan'ny olona akaiky azy sy ambony ny tendreny ho tompona andraikitra ambony ty Lucifer ty zany hoe raha nakinina tamin'ny Mikael ny tafika dia misy ny communication indray amin'ny Gabriel dia ny culture Lucifer Andriamanitra zany dia nanana firenena atao hoe paradisa tany an-danitra Edena reto ny ministre ny tendreny teo amin'ny gouvernement ny Mikael en charge de l'armée izy ny anankiray communication Gabriel ny troisième atao hoe ministre ny culture zany sady tena teo akaikiny koa e beaux-arts izy tsy izy io fa ny Lucifer lasa devoly le fahefan'Andriamanitra zay zany aloha le hoe rebelle na nanohatra n'Andriamanitra izy
dia zao izy lasa voatery tsy maintsy nandray andraikitra ny ministry ny défense satria nandresy lahatra izy zany cultivé mana-tsaina be Lucifer dia zay na tonga ny anteran'ny anjely tany an-danitra nivadika tamin'Andriamanitra satria nreseny lahatra eritreretra hoe anjely vita nanodina azy antera tonga dia nanaraka azy tany an-danitra nisy ady tany an-danitra ny apokalypsy 2:20 raikitra amin'izay ary tia ny tiako lazaina aminao soa ihany fa tsy izy nataon'Andriamanitra ministry ny défense halleloia fa nataon'Andriamanitra ministry ny défense tao an-danitra Mikael zany hoe tsy anjely mafy be zany izy fa fetsy be fotsiny fa raha Mikael zany lasa devoly lozany nanjoatsika fa Mikael zany mahery vaika be sady setrasetra be ny général tonga dia tena hoe azo antoka be satria akaiky ny mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo halleloia halleloia nandray andraikitra ny défense tonga dia nanohatra azy vitany namadika antiera tao an-danitra nitarika anjely tao mahay mandresy lahatra be izy anaraka ny mouvement Lucifer mahalala tsara n'Andriamanitra mihitsy fa fatany hoe Andriamanitra rehefa miteny dia lasa lalàna ny zavatra tenenin'Andriamanitra manaja an'izany Andriamanitra fantany satria tao izy ary aza diny fa Lucifer dia efa nanana miaramila niaraka taminy koa fantany fa rehefa niteny Andriamanitra dia lasa lalàna ny zavatra lazain'Andriamanitra manapahatakarana izy tsy afaka manohatra ny teniny zany Andriamanitra mandrakizay izy no efa niteny fa ho faty ny olona Andriamanitra no efa niteny hoe ho faty ny olona rehefa tsy makato azy noho izany ozy izy ataoko zay fomba andravana ny fanorenan'Andriamanitra amin'reto olona zay lazainy fatiny sy mitovy endrika amin'reto zay elonako fatratra satria valim-bavako tsy tanteraka teo amin'ny fiainako hatramin'izay za mba naniry te hitovy amin'Andriamanitra fa tsy nataony fa reto no nataony nitovy aminy masaka ianao Andriamanitra fa nitianao indrindra no ahodiko ary aringako satria fatoloko amin'ny teninao ianao zany hoe fetsy be mihitsy izy izy baiboly rehefa miresaka ny amin'ny devoly mpepanga mpamitaka mpandrava mpanameloka mpandringana mpandainga ny fahafatesana zany dia tadidio lasa tafiditra tao amin'ny raha rehefa niodina ny olona zao anefany izy rehefa tonga mpanga amin'ny apokalypsy 2:20 dia tonga teo anatren'Andriamanitra izy dia zao izy meme tratrako ianao ahoana zao mission accomplie vitako ihany ny teny ambonin'ny tany le olona nieritreretinao fa hitovy endrika aminao le niforononao fa napaka mandrakizay eo amin'ny tany vitako ny nanova azy niodina taminao amin'izay tsy manatsafidy ianao fa vonoa ireo fa tsy hoe otsony amin'izay reo no natakalinao ahy izy mihitsy tsy mahay mibebaka satria tsisy fihetseham-po mantsy ny devoly averiko aloha ny fanahy tsy misy fihetseham-po dia ny anjely fa Andriamanitra ny fanahy manana fihetseham-po zay no mahatonga ny olona misy fihetseham-po satria ny fanahy masina zao misy fihetseham-po aza manao zay mampalahelo azy ny foronona ny anjely tsy hitovy amin'ny olona ao tsika dia zao ny zavatra nitranga rehefa niodina ny olona tonga amin'ny fahafatesana dia nanomboka ny sain'Andriamanitra nijery avoka satria efa lasa décret le zavatra nitenenin'Andriamanitra ary tsy maintsy miantra eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy misy lalàna dia tsy ilaina ny avoka satria ny avoka dia homme de loi alléluia expert en droit reny mahalala tsara mihitsy inona ny zavatra mitranga aiza ny tokony hanamelohana an'izy sy condamnena an'izy natao inona moa ny tribunal raha tsy ho amin'ny fanamelohana zany hoe accusation ny tena ilana azy hitondrana olona anankiray eo amin'ny lalàna manoloana mpitsara ilazana fa ianao dia responsable tamina zavatra ohatrohatran'izao ka noho izany tsy maintsy ampiarina aminao ny lalàna rehefa tsy mety ny nataonao midika an'izay misy olona sokajin'olona anankiroa miakatra fitsarana ny anankiray mpitory ny anankiray toriana ny olona anankiray mandika sy nanitsaka an'le lalàna sahala amin'izay koa ny eo amin'ny tribunal ny olona anankiray faharoa ihany koa ilaina hiepanga azy zany hoe mametraka fitarainana mba hahatonga an'le olona nanao zavatra tsy mety ho voaheloka dia ohatr'izay mihitsy ny tiany devoly atao amin'ny apokalypsy 2:20 rehefa nanoty Damaseva dia niatrika an'Andriamanitra ny devoly nilaza fa vony Andriamanitra niteny tamin'Andriamanitra izy hoe vita ny mission vonoy ny olona vita ihany zany Andriamanitra ohatrohatr'izay ny tiany ho tenenina dia ozy izy hoe ianao tsy afaka mandangy amin'ny teninao zany satria fatany Andriamanitra ny epanga izy nanameloka izy andro manalina zany mahatonga ny olony fanamelohana ao anatina fotoana anankiray tsy tena kasitan'Andriamanitra satria misy fanany demonia ao anatiny dia zao ny zavatra tiany tompo tenenina tsy tiany devoly mihitsy ianao ino famelan-keloko zany fa io zany ny anazy no ny taletany ianao ho accusé hatramin'ny farany
Fantatry Satana fa eo amin'ny raha le fahafatesana tonga Jesosy naka ny endriky ny raha naka nofo izy mba ho amin'ny ahafahany mitondra ny feo amin'ny fanahy eo amin'ny fiainanao. Ny tanjona zany zao anankiroa amin'izay. Ny anankiray mentehitra eo amin'ny feo amin'ny raha nofo, ny anankiray mandeha eo amin'ny feo amin'ny fanahy ao amin'ny raha. Ao zany no mitoetra amin'ny fanasitranana. Ao amin'ny vatanao no mitoetra ny sistema rehetra ahafahanao miaina eto ambonin'ny tany. Tia tadidio fa ho fitiniko be le izy. Ny rahanao no ahafantarana hoe ambany be ny hery fiarovanao. Ao amin'ny raha amin'ny vatanao io no mikorinany no mitondra ny hoe vitamine avy any amin'ny sakafonao ikorina manosika ny rahanao anamafy ny hery fiarovanao. Ao amin'ny rahanao no ahitana tanjaka fahasalamana ny amantarana hoe ampy sakafo ianao na tsy. Ao amin'ny rahanao no avokoa no mitoetra ny système immunitaire izay miantoka ny fiarovana amin'ny vatanao. Raha milatsaka zany le izy dia ao amin'ny rahanao zozina. Rehefa manomboka milatsaka io dia manomboka mahatonga anao le tsikitsik gripiripy reny. Ary raha ohatra ka tena latsaka be dia atahorana hifarantrany amin'ny pneumonie mihitsy azy, mety ho sepitra ianao nohatra zany. Ka zava-dehibe zany le raha satria miaro atsika amina ao zany le hery fiarovana amintsika amin'ny virus le atahorana amin'ny corona sy ny karazany io. Ao daholo ny zavatra rehetra midika an'izay raha ohatra ka misy zavatra tiany dia voly atakena zany amin'onany olona physiquement na ara-batana dia eo amin'ny rano daholo. Rehefa atake zany ny rahanao dia reraka ianao ny dikany. Ary zay mahatonga ny chimiothérapie ho an'ny olona vony cancer tonga dia miatake ny rano dia reraka izy rehefa avy eo hoe médecine mahafantatra an'izany. Problème koa ao anatin'ilay izy dia zao raha vao ohatra ianao ka tratra ny leucémie ohatra na le cancer reny dia zao tsy maintsy videna ny rahanao fa ampidirina raha vaovao satria ny rahanao ray manontolo mihitsy ny voapozina. Misy ifandraisany amin'izay pozina tafiditra ao anatin'ny vatanao ny ao amin'ny rahanao ny tiliana azy ary raha sanatria ka feno ny rahanao dia zay mahatonga anao reraka sy atahorana hoe ho faty aingana. Sainy fanirahany Adama amin'ny voaloto 7000 ans passé naloto raha io fa tonga Jesosy anadio an'izany. Alléluia. Ny olona anankiray tsy atao hoe maty raha tsy efa hoe raha mbola mikorina ny rany. Tsy ny fonao mamelona anao fitompony fo mitepony fo dia vela izy tsy zay. Tsy ny fonao mamelona anao satria fo azo soloina any andafy amin'izao. Misy fo plastika, misy fo mandeha pile. Ao vetsika. Misy fo tsy ny fonao zany no mamelona anao fa ny raha ao anatinao. Ny tova rehetrarehetra azo soloina daholo. Fa ny rahanao rehefa ritra zay no atao hoe maty. Inona ny tanjon'ny antsy ho amin'ny mpanendaka? Rehefa tsy borana ny antsy ny olona, tsy ny antsy ny mamono ny olona fa rehefa very ny rahany. Ao vetsika. No zany manandanja ny rahanao. Ka tao amin'ny raha zany ny toeran'le aina sy le fiainana ny tena marina maha olombelona nofo ao aman-drahanao. Zay no natonga an' Jesosy napiditra ny programa ny rahany. Ny rahan' Jesosy nandresy aretina contre ny virus rehetrarehetra, ny firy nisan'ny retina le mbola tsy nitonon'iny eo amin'ny rahan' Jesosy daholo ny vahaolana. Amen. No zany Jesosy ny tena tia ny rakositro hoe tia nisy impact ao amin'io raha ao anaty vatanao io ny rahany. Satria ny rahany sady tsisy ota, tsisy petinota, tsisy faharatsiana, raha masina, rahan'Andriamanitra avy any amin'ny raha ikorina ao anatinao. Halleluja. Dia ahoana ny fisehoan'ilay izy raha ny rany Abela nitaraina tamin'Andriamanitra hitoroka ny Kaina. Dia zao tao amin'ny rany Abela zany ny feon'ny fanahiny Abela. Satria namaritra ny fiainany Abela teto ambony tany ny rahany. Zay namoron'Andriamanitra azy talohany namoron'Andriamanitra ny olona ho nofo. Dia ohatr'izay koa maty Jesosy raraka ny rahany. Ny rahany Jesosy koa mitaraina eo anatren'Andriamanitra ho an'izay nandatsahany an'ilay izy. Ny rany Abela mitaraina ho an'ny Abela fa ny rahany Jesosy mitaraina ho anao. Halleluja. I Abela ren'Andriamanitra fa mbola nisy famindram-po any Kaina nitaraina ry Abela zany dia mbola natratra ny famindram-pon'Andriamanitra ihany Kaina satria tsy ringana tao anatin'ilay zavatra nataony tsy nety izy. Fa za te hiteny aminao raha hiaccuse olona ny rahany Abela ilibere olona ny rahany Jesosy. Zany tonga le raha-panafahana ahoana ny fisehoan'ilay izy. Tsy afaka manana feo ny fanahy raha tsy misy le raha. Zay no mahatonga an'le rahany tsy maintsy sotroinao satria ny feon'ny famindram-pony avy amin'le raha sotroinao miteraka famelan-keloka vokatry ny fitarainina eo ankavanan'Andriamanitra satria amin'izao le tompony raha eo ankavanany ray miady ho anao. Tsomary teka ho an'Andriamanitra. Le bepanga foana eo anatren'Andriamanitra araky ny lalàna fa nahavobe izy. Fa zao le mpisolo vavako eo ankavanan'Andriamanitra milaza fa anahy izy.
Halleluja. Le ray milaza hoe vitany amin'io satria zao ny zavatra tsy nentina taona raha vao mibebaka ianao aseon Jesosy ny tany hoe zany no mariky ny tomboka se efa vita ny famonjena azy. Halleluja. Any an-danitra ianao misy solotena nofo miady anao eo kavanandray. Eto ambonin'ny tany misy solotena ara-panahy. Ohatra izy hoe mifanan'Andriamanitra misolo vavantsika. Halleluja. Wow. Ahoana ny fisehon'le izy? Le fahaterahana ara-panahy. Naverina teo amin'ny fanahy, izay very teo amin'ny nofo. Raha teo amin'ny nofo tsika, tao amin'ny raha ny aina. Nesorina tao amin'ny raha le aina, fa nafindra tao amin'ny fanahy. Zay no mahatonga ny aina ny Lazarosy namaina aza ny raha ny tao am-pasana. Feo amin'ny fanahy teo amin'ilay teny lazainy Jesosy hoe voatao velona le raha satria nahoana manam-pahefana merina fiainana ny parole tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa nyresen'Andriamanitra teo amin'ny nofo ny fiainana, zany hoe nreseny Jesosy teo amin'ny nofo ny fiainana. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy nandresy ny hery ny fahafatesana. Taoriany fandreseny Jesosy, nitsangana tamin'ny maty izy niakatra ho any an-danitra, navery ny fanan'Andriamanitra. Ary io fanan'Andriamanitra io miady ho anao vokatry ny fanananao ny rahan'i Jesosy. Raha marina, tsy raha nampanota akory, fa rahan'Andriamanitra marina. Halleluja. Rehefa latsaka ny rahan'i Jesosy amin'izay dia zao ny sotomin'Andriamanitra tao amin'ny rahan'i Jesosy latsaka daholo amin'izay le fiainana ho ao amin'ny fanan'Andriamanitra. Dikan'izay legalina tsara, ara-dalàna tsara, nakan'Andriamanitra ny fahefana tamin'ile teny pahafatesana tokony handringana ny Adama ho tonga teny mpiainana verina amin'ny fanahy vokatry ny rahan'i Jesosy latsaka teo amin'ny toeranao. Amen. Rehefa fantatrao ny lanjan'izay raha zay amin'izay, anomboka ijoro amin'izay ianao, manam-pahefana zay zavatra teneninao satria ny tanjon'Andriamanitra ho tonga fanambarana ray amin'izay lazain'Andriamanitra ny zavatra teneninao. Ary ny fanan'Andriamanitra miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Ny zavatra rehetra zany amin'izao tsy zavatra tsony ataonao eo amin'ny saina sy ny nofo, fa mila miaina sy miditra ianao amin'ny fanekena ara-panahy. Fa rehefa tafiditra amin'ny fanekena ara-panahy ianao dia manana fahefana anova zavatra ara-panahy. Ndao tsika ity an-tanina mafio. Halleluja. Noho izany no momba antsika ray manontolo ny famonjenantsika fanahy, aina, tena dia ao amin'ny fanan'Andriamanitra daholo. Ao amin'ny fanan'Andriamanitra daholo. Rehefa taloha ianao raha vao salama mila zozina aloha ny rahanao dia jerena hoe hay miakatra ny toa ny siramamy hitao daholo. Ambany be ny defensanao zany. Misy le atao hoe ADN. Mitovy ny ADN ny dadabenao sy ny anao mbola ao mipita aty le izy. Dia ny karakteranao hoentin'le raha dia fatarinao daholo. Aika izay mahatonga anao ohatrohatr'izao. Ohatra lasa mpaminany radoko na professeur. Satria rehefa fatariny eo amin'ny rahanao momba anao dia ohatra mivakiny hatramin'ny toetranao. Ianao nga kizikizitina kely rehefa maraina nisy fotoana ohatra ny zao. Ie, professeur docteur. Hitany eo amin'ny rahanao le izy. Na mivokatry ny fanahy dia afaka napaka ao anatin'ny olona izay manana ny rahan'i Jesosy ka nanaiky ny rahan'i Jesosy hikoriana ao anatin'ny olona. Amen. Satria tamin'ny famonjena ny fanan'Andriamanitra nentin'Andriamanitra napidina ao anatsika ny fitiavan'Andriamanitra. Halleluja. Zany hoe le toetran'Andriamanitra lasa mikoriana ao anatinao koa. Toetran'Andriamanitra hoentin'ny rahan'i Jesosy. Zay no mahatonga vokatry ny fanahy nampidina meloa satria matotsika miombona amin'Andriamanitra nomeny rano tia ny rako sotroy. Tia ny nofoko haniny dikan'izay fiombonana amin'ny tamaso ampahazoaina an'ilay fanahy tsy tamaso ao anatinao. Noho izany tehitehiny aminao a ninona zavatra mitranga eo amin'ny vatanao amboary ny sainao. Fa tsy eo amin'io vatanao io intsony ny komandy hitondra fanasitranana anao fa efa nsotomina ny ala tao amin'ny nofo ny fanekena fanaverina tao amin'ny fanahy. Ary ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary vokatry ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria Kristy ao anatinao fanantenana amin'ny voninahitra afaka niditra tsehatra hikasika sy hanovany zavatra rehetra mombanao na ny hita maso na ny tsy hita maso ao anatinao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny. Noho izany eo amin'ilay komandy ara-panahy miteny lavitra ny fanotronana ao anaty parole na teny zay zaraina. Ianao zany zao androany aza miasa saina izany midoroa fotsiny eo toerana misy ianao dia bakeo eny androany tsika afaka manao ese. Izy koa ohatry ny ese foana ny tenena. Za taty ny tenenao ese tonton Fernand nahazoazo teny amin'ny toerana nisy azy. Amen.
zany hoe tratra ny tenin'Andriamanitra tao izy zany. Kanefa tsy hitanao tsy tonga dia nrehetrarehetra tonga dia mandray daholo fa zay misokatra no mahita an'ilay izy. Ianao zany mila manana fisokafana, tsy badenina be tsony eo amin'ilay olona hoe ahoana koa moa zany zavatra tenenin'ny paster zany fa tonga dia manao pratika. Za tonga dia ekeo fotsiny ilay izy. Vao manomboka misalasala ny sainao dia tsy mino ianao satria tsisy fahamarinana natao esana sainy zany fa rehefa fantatrao marina tsisy ninina azonao atao ankoatra ny mampiatra. Fa matoana mbola miasa saina mbola tsy mino an'ilay zavatra marina ianao, lazainao fa tsy marina ilay izy. Atsangany ny tanan'izay mandrianandro tenenao Andriamanitra, marina ny teninao. Natao hiasa eo ny fiainako ny teninao. Natao hanova zavatra ny teninao. Miova noho ny teninao. Mety ny zavatra rehetra noho ny teninao. Misaotra amin'ny communion Jesosy Halleluja. Averena zay very teo amin'ny nofo rehetrarehetra. Averina ara-panahy. Satana tsy manam-pahefana amiko zany. Natao hiverina tsafidy fotsiny eo amin'ny sitraponao mba hietsika ny rahan'i Jesosy, anaisitra ny heron'ny fahafatesana, amelombelona amin'ny fiainako iray manontolo satria any Jesosy ary manana fiainana be dia be ato anatiko. Manana fiainana be dia be ato anatiko. Noho izany salama afa-tsy marary, matanjaka afa-tsy malemy, mahomby afa-tsy osa, mety ny zavatra rehetra. Halleluja. Amen na sa tsy amen? Halleluja. Dia eritreretony hoe hikorinao anatinao ny rahan'i Jesosy androany. Inona ny zavatra mitranga? Mangovotra mihitsy mipararehetra amin'izay ny devoly satria nahoana? Misy révélation. Ny révélation, ny ilain'ny révélation, fisokafanao iombona amin'ilay fahamarinana amin'izay. Zay dia ny révélation e. Dikany hoe amen, ho tanteraka tokoa ane zany. Dia inona ny zavatra mitranga? Tsisy azonao zany intsony eto ry Satana. Vao hihinana mofo eto tia manko ilay tena fihinana. Halleluja. Tsy vitamine no entiny fa fahagagany. Amen. Satria ho Jesosy tia ny tenako, iza moa ilay tompon'ilay tena. Tonga mofo eny an-tanako, i mahagaga no anarany. Mpanolotsaina izy, Andriamanitra mahery, andrian'ny fiadanana, ray ny mandrakizay. Halleluja. Zany daholo no anarany. Fa maninona ny nasainy hoe mofo, dia maninona nataony hoe kapoaka. Dikan'izay manana programma izy talohany natongava no mofo ho ao anatiko. Aninona? Hatonga ny communion anay ho iray, anokafany saiko. Dia tanareo, vao atao rena fitsanganana tsy nafantatra ireo mpianatra roa lahy, vao mivakina mofo ny sokatra reo dia nahita ny endrika, ay ny tompo ity. Misy zavatra, misy salobona ao anatinao, manidy ny sainao, tsy sokatra amina révélation, ahitanao amin'Andriamanitra amin'ilay endrika tiany isehoana. Androany, vao miditra ty mofo ty, misokatra sy mazavazava ny sainao ray manontolo. Le zavatra nampatahotra anao hatramin'izay, ongotana hiala ao anatinao. Reo fiadiana rehetra tiany Satana hanoherinanao tsy ambinina mandrakizay. Ary anio dia anio ihany, zao ankehitriny zao, mifankahita amin'Andriamanitra ianao ara-panahy ao amin'ny ainao sy ny fihetseponao, ny safidy sy ny fanapahan-kevitrao, ary eo amin'ny vatanao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Vitsivitsy ny teka satria efa misy fandraisana eny an-tanana. Ravoravo ao am-po. Amen. Hitantsika Andriamanitra androany, tsangany amin'ny toerana misy ianao ara. Halleluja. Ifakahita amin'i Jesosy androany maraina. Eto ilay tokana, sady tena tianao, ny mpamonjinao. Tsy tonga nameloka anao izy fa tonga iombona aminao. Tsy faly akory izy andre izay fitarainanao, ka hitany sano ny fahotanao sy ny fahazaran-dratsinao. Fa manongela tsofiny izy,
lena ty ahita ny fiverenanao ara-piombonana aminy. Efa nahariary ny tenin'Andriamanitra amintsika ny tsy fahamarinana rehetra koa. Mba ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra hialoko amin'ny fahamarinana, andeha araka ny teniny. Efa nomeny antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ahafahantsika misafidy ny fiainana fa handà fahafatesana. Tsy ringan'izany ianao raha mandray fanapahan-kevitra tsara, fa tsy manam-pahefana handringana anao zany Satana. Fa miasa fotsiny izy ahatonga anao mba nizioga ny teny, tsy nakatoavinao mba hitatazanao an'izany atao hoe vokatra fahafatesana zany. Fozy Jesosy, efa nomeko vava saina ianao, meko vava saina, tsy azo ny fahavalonao toerana na resena mandrakizay. Ary ny hery sy ny fahefan'ny fahavalo fitsosona manohatra anao dia tsy mihoatra ny vavanao sy ny fahatakaranao zany. Ary noho ny amin'ny teny androany maraina manana antoka fa ilay miombona sady tianao dia tiandray ianao. Miteny amiko Andriamanitra, misy ankonana sy fianakaviana eto tsy tena mifiraisana amin'Andriamanitra toy ny taloha intsony. Mpanompon'Andriamanitra nefa ianao, alohan'ny fandraisana manaova fanekeny amin'Andriamanitra. Isan'izay ho apakarinao a Jesosy, tsy ny momba ny zavatra amin'ny fiainam-panango. Ankataony fanahy ny famindrapon'Andriamanitra meno antsika tsirairay avy. Le communion very hita indray androany maraina. Tsy miendriky ny fihinana sy fisotroana fotsiny fa ao anaty fanekena lalina ara-piombonana, fa iray amin'Andriamanitra isika ary miombona amin'ny tanteraka. Mafantatra ve fa rehefa avy ny fantsiany Jesosy, maty izy noho ny fahotatsika. Nitsangana tamin'ny maty izy nandresy ny hery ny fahafatesana. Taorian'izay dia niseho tamin'ny mpianana izy, tao anatin'ny fiodinana ny mpianatra satria reraky ny fahadisom-panantenana vokatry ny tsy fahitany hita maso. Izay zavatra nandrandray mba hitranga dia ny fitsanganan'ny Tompo. Ka taoreny fitsanganan'ny Petera teny am-piodinana, mbola nanomana teny amoron-dranomasina izy, sakafo hitsenana-piodina mba ho averina indray. Tsy zay ilainao akory ny sarotra amin'Andriamanitra, fa miandry ny fiverenanao izy. Dada tianao izy, aza misaina hoe mafy loatra ny zavatra nataonao sy ny fiodinanao ka tsy vitany mamela azy. Miangavy ianao manapa-hevitra amin'ny fonao manontolo. Mitenena amin'i Jesosy androany maraina, teneny Jesosy androany maraina. Ampizay Jesosy, ampizay. Vonina tena katoanao tanteraka, anatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainako. Ny fiombonana androany maraina ataoko fiombona mpanolora-tena mendrika sy masina eo anatrenao. Aoka izy fetraika eny ao anatiko, ty nofo izay hoaniko ty manambara ny tenanao, sy ny rano malopoka izay hosotroko manambara ny ranao. Fa anio dia anao manontolo ny momba rehetra, ho faninananao ny mahakasika rehetra. Raiko, aoko tanteraka izany androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Ty ny tenako izay vakiana ho anareo. Sao natao ho fahatsiarovana, misora azy. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka izay marika mamela ho ny fiainantsika ny atao hoe fiombonam-pamindrapo amin'ray. O Jesosy, tia ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo. Ka nao vinanao nareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piaviko ny Tompo. Misora azy. Fany amin'ny lanitra ny tananao anankiray dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Sotra tompony amin'ny fiombonana androany, indreny amin'ny fikoriana ny fahatsaranao eo amin'ny fiainako. Tsy sakana fa mikoriana tsy misy fepetra eo amin'ny fiainako, ny alehibe amin'ny voninahitra sy ny fahatsaranao. Maminay ianao Jesosy, tena tianay ianao. Makasitraka androany amin'ny fanasitranana, amin'ny fanafahana, amin'ny vokatra izay ikasianao amin'ny fiainan'ny tsiray avy izay tonga eto. Anovanao ireo aloko ny fahafatesana rehetra ho tonga fiainana indray. Tsy amin'izao fiainana izao ihany fa minoavy koa indrindrindrindra Tompo ny amin'ny mandrakizay izay irisoanay zanak'olombelona, ary tsy azo hijanonana fa tsy maintsy lalana izoranay mandra-pahatonga anay eny aminao.
makasitraka tompo androany fa miombona tanteraka aminao zahay noho izany raha mbola ilina hainao reo vatan'ireo ho ampiasainao ho fantsonao ampelantananao andresy lahatra ny maro amin'ny fanjakanao anio Andriamanitra ny anambarako ny tsara iavy izay tonga eto aoka izy fanasarana ao anaty ny vatan'ny olona tompo aoka ny fananao ameny rehetra androany halleloia aoka nzaka ao anatinao mifanafana avy amin'Andriamanitra mahita ny tompo androany hikasika fiainan'olona raha misy tova tsy ampy ao ana wow miteny amiko Andriamanitra fa misy tova miforonona androany maraina misy tova miforonona androany maraina tsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo misaora azy mifonao manontolo misy zavatra ao mandana manao raha renao hoe misy zavatra tsy nety tao tsy ampitsony ny finonao an'Andriamanitra tao anatin'ilay fiombonana izy fiatraikany eo amin'ny vatanao io satria fantany eo ampiasainy ianao dia andana jereo andana tarafo dia miverena miaraka amin'ny fijono vavolombelona ilay Andriamanitra ny fiadanana izay nikasika sy nikarakarana eo anatinao izy miditra sehatra anome voninahitra ny anarany amin'ny alalan'ny fisianao avofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy halleluia mite hafa mafy be eo amin'ny mpanjaka sy tompontompo irositsika amin'ny filazana sy ny fanatitra halleluia Halleluja. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Halleluja. Tahaka izao ny fandaminana izay isaorana ny tompo ny amin'ny fitiavana antsika tsirairay avy ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay manatona azy ozy izy tsy ho lavo mihitsy amen. Vaovao mahafinaritra izay eo antsika izay mbola tsy vita batisa isy ny fampianarana ny amin'izany fa amin'ny herin'ny androany fa 1 volana septambra desambra ny fanaovana batisa izay mbola tsy soratra anarana dia angatahana isoratra anarana efa misy ihany ny any anatin'ilay fiche de renseignement reny hoe vita batisa ve sa tsia dia mety ho antsony tompona andraikitra ianao fa aza velan-daly fotsiny zany fotoana zany halleluia aza velan-daly zany fotoana zany fotoanantsika isan'andro dia tsy miova taky ny efa ambara foana ny amin'ny sekoly isa-maraina etsy amin'ny chopretanà laquelle 2e étage ny zoma ihany koa taky ny omaly zany nisy vavolombelona tsara be teto omaly androany maraina koa mbola nisy vavolombelona tsara be lazaovinao akaikinao hoe torinao manaraka hoe halleluia dia fotoanantsika ny krismasy mahagaga le 24 moa zany zoma eto dia ny sabotsy ihany koa 25 dia amin'izao fotoana izao mantsy ny olona efa matahotra amin'ilay hoe krizy mafy fa ny antsika krismasy halleluia dia dikan'izay mivonona ianao fa eo amin'ny fiainanao mihitsy isan'andro ny krismasy fa amin'io fotoana io kalazantsika n'Andriamanitra dia mivonona ianao tahaka izany ihany koa ny réveillon izay hotanterahana amin'ny 31 décembre aza atao diso anjara ihany koa anao satria ao anatin'ny réveillon matetika ho an'izay fananatrika moa zany izy fiderana ao izy fiankofana izy fisaorana n'Andriamanitra indrindrandrindra ny amin'ny taona izay nomen'Andriamanitra antsika ty 2021 ty ary indrindraindrindra ny andrandrahantsika andraisantsika ny taona vaovao miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ary miaraka amin'ny tsodrano be da be zany fa araroty aza veladiso anjara ianao fandraisana anjara efa misy any ny invitation amin'ny voalohan'ny herinandro dia efa mivoaka dia aza dino manao réservation ao amin'ny taty arso 034 07 614 63 dia tanterao izay tian'Andriamanitra fa hoefainy zany voninahitry tompo rereny halleluia 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 dao tsika hitehaka mafy be ho an'ny tompo
fampiatsaivana kely amin'le batisa mila misoratra anarana arak'le fanindresahana teo ihany a amafisin'izay satria maiky amonjy atsika Andriamanitra. Halleloja. Ndao tsika isotra ny tompo amin'reto fanatitra sy fahafolokarena. Ny amin'le fanindresahana maly a, le ndresahana maly le amin'le namena an'le fiche de présence izay tapa-kevitra ny iroso bebe kokoa amin'ny fiarana amin'Andriamanitra ny amin'le le iara-manompo a. Dia eo ihany koa le atao batisa mba mijanona kely a voninahitra Andriamanitra. Ndao tsika isotra ny tompo ary raha masina indrindra eny amin'ny anaran'i Jesosy a mankasitraka anao zay. Sotranao zay raha eo satria Andriamanitra tsara ianao a, be voninahitra ianao ary malala anao tokoa zay a. Fantatray zany ary ekenay tompo famarinana araka ny teninao teo a. Dia ho voavonjy zay sy ny ankohonanay raha eo. Misotra ray mankasitraka ny amin'ny fahafahanay manatitra, fahafahanay manome ny fahafolokarena sy sakrifisy a. Misotra ray ny amin'ny zavatra rehetra satria miara-miasa mahasoa ho an'ny zanakao. Misotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluja. Amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluja. Tsika eritsakanary ataovy alleluja, ataovy alleluja. Maly andresaka tamin'ny dada dia zao tsy ny dada hoe salama be ho any tetako dada fa aloha tsy hira. Dia ho tsisy pastenjiva ire miakatra. Ndao tsika tehaka mafy an Jesosy. Alleluja. Lasao me tsara ny tompo e. Alleluja satsy alleluja. Asiorakoraka be mafy ho an Jesosy a. Anambaritsika ny fahatsaran'Andriamanitra zay tsiatsika hatramin'ny taloha mandrakizay. Amen. Ataovy la ambarao ny atsara fa miavao tsopela dia ahita famindrampo isika ahita. Dala zay tsika ambarao ny atsara, ambarao ny atsara fa miavao Família Alleluia, ya 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 ya. Oh yeah 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 yeah. Alleluia. I said you not gonna come about Jesus. Some people they foot to one another. Don't say, don't say. Ay 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 ay. Public che lo mandi sono le mangia way. Tu sais. Ay 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 ay. Some people are bravo. Tumomba. Ay 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 tumomba. Ay 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 ay. Ura che abbiamo Jesus. Oh tapelle
Zampeleme, zampeleme, o zampeleme, ya. Eware, fatsarena, o tsarena. Tsarena, Jesus. Hey, Sara Jesus malalo. Hey, yeah. Ura kabema Jesus. Asome lebete wova. Lebete wova. Hallelujah, hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Hey, lebete wova. Hafu yindida. Lebete wova. Hafu yindida. Oh yeah, lebete wofa, hafu yidida. Lebete wofa, hafu yidida. Together to the last. Hallelujah, hallelujah, hey. Hallelujah, 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 hallelujah. Now so me hallelujah, hallelujah, hallelujah. Another one time. Hey, Ura kabema Jesus. Hey. Yara no bara futu tika mara kan. Yo ya no. Hey, Jesus. Voluntarana. Hey. Hey, jetzt kann du. Wo tanzt der jetzt kann? Das passt jetzt so kennen ja. Ja, da singen wir Fuß. Oh. Ja, da wir können da wir chudra. Ha, to, track. Oh! Ay. Ato que tá lá de massa para frave não. Eu me antero Jesus. Ay. Hallelujah. That's all right. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Vai solteira. Hallelujah. Vai solteira. Hallelujah. Vai caramba, galera. Oh, Cura que ai. Rabra buon Jehovah. Eu me olho. Oh yeah. Hallelujah. That's all right. Ah, that's all right. Soczano. Jana Karo Fiecka. Soczano. Yeah. Soczano. Jesus. Vai solteira.
Halleluja, halleluja. Resuriter, resuriter. Resuriter. Ai, 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 ai. Ora tu la capiamo a te, so sei. Halleluja, hey. Ai, so. Ora tu la capiamo a te, so. Adesso ti che basta prima. Yeah. Ai. Hey. Ora tu la capiamo a te, so spazzata. Alleluia. Nossa gatikele anyam nyafu indindre ora kura kama fan JESOSY. Tega. Wanilai ni petra kambunye ni seza fyandianana hitani nusitwera ntungunye nani chandianana wanila Sipeta kamune. Niseza fyandianana. Nani upitwera ntugunye. Milani chandianana. Faiza fahanyam nyavidi go your way teraina go your way teraina Atofia muntiade Wanilai mi pecha kambunye saureti zaumananga chawe siran vatirunye fahami fitwerana wanilai mi pecha kambunye saureti zaumananga chawe siran vatirunye fahami fitwerana Go your way, teraina. Go your way, teraina. Somebody ura kura go on to play. Se uba teraina ia now, angalaza ia nara. Fanyam nyavidi. Go your way, teraina. Go your way, teraina. Fanyam nyavidi. Go your way, teraina. Go your way, teraina. Go your way, teraina. Ura kama fan JESOSY. Andam mbola hirahintsika Andriamanitra. Hey, fiderane. Hey, tawa. Hey. Fiderana tsy misy fetra medika. Fiango fanaretra tolo azy.
Hirahirainay, hirahirainay, Andriamanitra. Haleluya, haleluya, sy ny hosanna mendrika ho azo ny fideranako mba-tanany manimakavinakavanany. Hirahirainay, hirahirainay, Andriamanitra. Sandato ny feoantsika vehivavy rehetrarehetra fiderana e. Fiangovana rehetra toloriazy. Hirahirainay, hirahirainay, Andriamanitra. Haleluya, haleluya, sy ny hosanna mendrika ho azo ny fideranako mba-tanany manimakavinakavanany. Hirahirainay, Andriamanitra. Izarno mamuru, izarno manucci, asanatue, asanatue, miratmiatue. Ufa ufa wantana nawe, ufa ufa wantana ne. Stiava nelle fermane, se sono a calazaina, izarno iraina, izarno mamuru, izarno manucci, asanatue, asanatue, asanato miratmiatue. Razan fale piazane, venareuan lazane, eu arsike, wana de mancha mi aram kike, eu arsike, wana de mancha mi aram kike. Ufa ufa wantana ne, ufa ufa wantana ne. Fiderana smisfeccia medica, fiangovana rehetra toloriazy. Hirahirainay, Andriamanitra. Haleluya, 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 sy ny hosanna mendrika ho azo ny fideranako mba-tanany manimakavinakavanany. Hirahirainay, Andriamanitra. Cura quanto puoi. Haleluya. Dao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Tamin'Andriamanitra namorona ny tany dia hita tao amin'ny fanontaniany tamin'ny Joba hoe inona ny zavatra nitranga. Joba 3:30 ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Iza ary ny nandidy izay ho refiny raha fantatrao. Iza ny nanenjana ny famolaina teo aminy
teo amin'inona nanorenana ny vodiandry ny tany io ary iza ny nametraka ny vaty fehizoriny tendeny fafito raha niara-ny hira ny kitany maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Enoy rehefa miobo ny zanak'Andriamanitra mihira ny kitany maraina izy ny kitany maraina reo nateraka indray dia natombok'Andriamanitra ny fanorenany tany zay izy vao nanao zavatra asa famoronana. Androany maraina maminany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta avy amin'ny fahamarinany zany teny zany tononika eo amin'ny fiainanao ny fisipamoronana sy fanomboana vaovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy zavatra hotsoan'Andriamanitra tanteraka ny kajinao sy ny fomba fahaiza-manaonao fa hanao zavatra tsy eritreretiny sainao surprise tsara lavitra tsy ao anatin'ny kajinao Andriamanitra satria miara-miobitsika miara-mira toy ny kitany maraintsika mazanak'Andriamanitra tsika misy famoronana ao amin'ny fiainanao. Alleluia, alleluia. Tsika eny tsy mandindihy fatany tsy miobioby fatany tsika misy zavatra ara-panahy mitranga ao amen. Ary zavatra ara-panahy tsisy ifandraisany amin'ny zavatra eritreretiny sainao sy ny kajinao mihitsiny. Inona ny ifandraisan'ny orakorakin'i Israely amin'ny orany Jeriko amin'ny rindriny Jeriko? Fa zao rehefa ara-panahy izy ohatry ny kidaladala fa efikasy. Androany misy zavatra ohatry ny kidaladala zany fa efikasy be mihitsy amen. Zay mbola tsy nangatahana ao akory nefa ho ataon'Andriamanitra amen. Ny antony dia tsotra tsika tsy mampanantena hoe zao ny zavatra hitranga fa lefa amin'anina tonga mifanandrify amin'ilay zavatra mitranga. Noho izany ilay tenin'Andriamanitra no mampitanga izy fa tsy nietaetanao mba hotahina ao anaty fandizana akory. Aza matahotra fa zay tsy niheveriny sainao zay mbola tsy niditra tao am-ponao tsy nieritreretiny sainao ho tanteran'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao zany. Halleluja. Tsara lavitra vereny hoe tsara lavitra, tsara lavitra, tsara lavitra. Raha ianao zay olon'izay manao fa amenna mpinoana tsara ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Sotranao zay Andriamanitra androany maraina ny amin'ny zavatra rehetra zay tanterahanao teto androany. Hitanay sy tsapanay fa tao amin'ny famoronana ianao dia nanontany an'i Joba hoe teo amin'inona ny nanorenana amin'ny vodiandriny ary izy ny nametraka ny vaty fehizoriny fa voateny tampoka atao hoe raha niara-ny hira ny kitany maraina ary nioby avokoa ro zanak'Andriamanitra. Tao anaty fiderahana tsy afaka niopefy ny ranomasina. Ninona zavatra mitady andifotra ny fiainanao io zavatra mitady andifotra ny fiainanao io ohatry nisaky ny misaina an'io ianao dia ohatry nodifotra rano foana ny fiainanao. Raha ranomasina aza ny sakanina tao anaty fiderahana tsy hanafitra ny tany tsy makay izany io manomboka androany maraina. Tsy makay izany ao io androany maraina. Eo amin'ny fety toerana io fa tsy ohatry izay tokony ify amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita anao androany maraina Andriamanitra amokanao amin'ny herin'ny sandry ny nenjitra sy ny tanany mahery zany. Lafim-piainanao ray manontolo kasian'Andriamanitra daholo. Le toe-po lasa tsy mety reny mifafany daholo reny. Nanavao mémoiranao izy anomboan'ny programmation vaovao. Hitako Andriamanitra nomboka hanendry amin'ny tanany zay zavatra faran'izay bitika sy kely indrindra tokony amboarinao amin'ny fiainanao ho karakarain'Andriamanitra zany. Ny ankonanao, ny zanakao, ny vadinao, ny manodidina anao, ny mpiara-miasa aminao, zay makasikasika rehetra mombanao ho tratran'izany fréquence-n'Andriamanitra zany. Halleluja. Mahita n'Andriamanitra hijoro mibangy ao amin'ny fiainanao tahaka mijoromy teo anatrehan'i Israely manana ny ranomasina mena. Nampahitana ny ranomasina ny fisian'Andriamanitra dia nanome lalana ny ranomasina ny teny eo mandehana. Manomboka androany unstoppable amin'izay ianao. Zay varavarana rehetra ao anoloanao sokafan'Andriamanitra raha miditra izy. Na fahagola raha miara-miditra mpanjaka voninahitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tiako hifalifaly ianao sy ravoravo ao anatin'ny fonao fa Andriamanitra efa manorona fiadanana ho amin'ny olony ary makasitraka an'izany Andriamanitra manana antoka ao anatinao fa ny fahafenoan'ny fahatsaran'Andriamanitra afaka nitranga amin'ny atsipiripenanao ray manontolo hatramin'ny kely sy bitika indrindra lehibe Jehovah ka mendriko dia raina mandrakizay ny anarany.
velona Jesosy avy any Nazareta, ilay mpanjaka sy tompony tompo, izy no Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ireo vavaka natao, ireo taraina sy talao, reo antsonao andro amanalina, voaray ny tsara. Rano fitsapana aza, tsezeka maro tsy voalaza, fantatry ny tompo avokoa, zay mety asoa. Hitan'ireo adinao, hitan'ireo adinao, ny masina mijery anao, rambola izy no andriamanitra, tsy kely aza matahotra. Hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, rambola izy no andriamanitra, aza matahotra. ny tokony ampanantenainy rehetra tsy maintsy hoe fainyreny. Halleluja. Tokina ampanantenainy, jereo fa tsy maintsy hoe fainy, rehefa nilaza izy ny amonjy aoka atoky. Ilay bary tsy manadino tsy manary, rambola velonako izy aza bakivy. Eo tsika fampahery kely, hitany adinao mipodika kely eo amin'ny ankaviziny. Hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, rambola izy no andriamanitra, aza matahotra. hitan'ireo adinao e, hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao, rambola izy no andriamanitra, aza matahotra. rambola velonako izy aza kivy, Velonako izy tavatry aza bakivy. enoy ene velona mandrakizay ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy mikipy fa mahita anao andro manalina, izy misaina lalina ny manjoanao ao am-pony ary mihevitra anao na fotoana mampareniko ny torimaso anao azy. Izy mitahiry aina anao mandritry ny alina, mampifoanao maraina dia tonga eto ianao asainy miaraka aminy. Ndaotsika ity tanana mampeo an Jesosy. Halleluja. Hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana, amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Sotra tompoko, sotra tompoko.